rano nakady daholo dia fanakaikikaiky saotra ataoko dia mandrosana hatrany amina mpanompon'Andriamanitra fa izay no anjarako tonga sao daholo tsika saotra ny Jesosy atsika. Alleluia. Voalohan-teninay mirahalahy ho an'ny fotoan'androany dia tiaka sitraka manokana andreo pasteur izay namaly ny antso ho anatin'ny tafatsidinika kely rahantsika androany. Le iraka moa nampanaovana tamin'ity indray mitoraka ity dia ny hoe mampanomana ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'ny fotoam-pampakarana. Iarahantsika sy hitatsika ny zavatra mifamaofao eto amin'izao tontolo izao indrindra ny fivoarana zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany dia noho izay antony izay dia mba karazana lakolosy kely fotsiny izay fa tsy hoe mpampianatra be akory na manam-pahalalana makaiza fa izay mba nanairany tompo ho an'ny fiangonana amin'izay para anirahan'Andriamanitra anay no tanterahanay amin'ny rahalahy androany maraina maka sitraka indrindra ho an'ny fahafoizana fotoana, fahafoizana ny andraikitra, fahafoizana ny asa mampitaniny amin'izay toerana misy anareo tsirairay avy tonga namaly azoany izao. Maka sitraka ihany koa ny Andriamatoa filoha izay tena hitako mihitsy ary reko aty anatiko ny etaetanao ho an'ny fiangonana rehetra sy ny fiangonana eto Antsirabe ny amin'ny fandrosoan'ny fifankatiavana mpirahalahy dia tena ndao mba hitetanantsika ho an'ny tompony amin'ny présidentsika amin'izany ezaka ngezabe izany izay tanterahany eo anivon'ny fiangonana sy ny ratsambatana Kristy eto Antsirabe. Fahatelo tsy kely fa anisan'ny lehibe ihany koa isorana manokana ihany koa pasteur Zoky Ray Aman-dreny Nalson nanome an'izao toerana mahafinaritra izao ahafahantsika mianakavy manatanteraka sy manatotosa izany ho voninahitr'Andriamanitra. Izay noela angamba fa avy hatrany tsika tonga dia anomboka ny votoatin'ny séminaire na ny conférence dia itsotsika azy moa tsy maninona satria mety misy participation rehetra ihany ao anatin'ilay izy ilay tsifantsifany eny ary ny fotoanantsika androany moa izany dia marina fa mandra-pahariva ny andro izay inoko hoe tena fotoana malalaka tsara ahafahantsika mianakavy mifampitafa mifampidinika ao anatin'ny famelabelaran-kevitra ara-tsoratra masina eo ambany fitarihan'ny fanahy masina manambara sy manondro ny fanambarana mahakasika ny Jesosy Kristy tompontsika sady mpanjakatsika ho azy rererana ny voninahitra mandrakizay misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavaka antsika. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy eto fanatrehanao izay ary mangetaheta ny fahamarinan'ny teny avy aminao, mangetaheta ny fiainana ao ambadiky ny teny omenao. Ny tontolo andronay dia apetraka am-pelantananao tokoa mba ho tontolo andro ahatonga ny fonay hifankahita sy hiombona ary iray amin'ny fanatrehanao ary andraisanay fanamboarana, fanitsiana, fananganana hiverenanay amin'izay niteneninao Jesosy. Dia tsaroa izao fotoana izao satria ny fanahinao irery ihany no afaka mitondra an'izay fanovana izay any anatinay. Matsiaro ny teninao Jesosy hoe fanahin'ny fahamarinana izay izy no anambara. Eo anay anio indray ny fanambarana manondro anao atonga anay azo fiainana sy fahavelomana
avy amin'ny révélation manondro ny fisinao sy ny fiasanao. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy ary a. Ny anisan'ny zavatra nasain'i Jesosy ho resahantsika indray amin'ity tapany faharoa mahakasika ny séminaire sy ny fianarantsika, fiverenantsika eo amin'izay lazain'i Jesosy. Ny tsara indrindra zany dia miverina foantsika ao amin'izay tenenin'i Jesosy. Ohatran'ny hoe mampanontany teny maninona zany resahantsika androany. Mahatonga antsika miresaka an'izany androany satria betsaka loatra ny karazana fampianarana izay mivoana amin'izay tenenin'i Jesosy. Ary ny thème nasain'i Jesosy ny resahantsika androany dia lohahevitra anankiray tena sensible be ary tena ho ampon'Andriamanitra mahakasika ny fiankofana na ihany koa hoe ny fiangonana mpiankohaka marina. Fa maninona no milaza hoe sensible be ilay izy? Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:23-24 dia avy hatrany diditra amin'ny fanontaniantsika. Izao no lazain'i Jesosy naratoko. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka na ihany koa hoe ny tena mpiankohaka hiankohaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa dia mitady ny mpiankohaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay miankohaka aminy tsy maintsy miankohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Androantsika hiverina eo amin'io ny lazain'i Jesosy io mba ho isan'ny mpitandrina mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, fiangonana tanteraka eo amin'ilay hoe mpiankohaka tadiavin'ny ray. Eto zany tsika tsy milaza an'ilay hoe fiangonana mitady ny ray, fa androantsika miresaka momba ny fiangonana tadiavin'ny ray. Hoy Jesosy Andriamanitra dia fanahy ary ny mpiankohaka dia tsy maintsy ozy izy. Azo averiko vakiana mihitsy anie. Tsy maintsy. Samy hafa ny hoe tokony sy tsy maintsy. Ny hoe tokony ankohaka mbola miteny ny safidinao afaka manaiky na afaka mandahy. Fa ny tenenin'i Jesosy dia hoe tsy maintsy miankohaka ny fanahy sy ny fahamarinana. Izay midika fa raha sanatria misy fiangonana tsy tanteraka eo amin'ilay mampiankohaka marina arak'izay tadiavan'ny ray azy dia tsy feno ny fepetra tonga n'io fiangonana io ho ampakarina. Aza dino fa Matthieu 25 ny réveil na ny fifoazana dia fifoazana avy amina antso manondro ny fiavian'ny mpapakatra sy ny fahatongavan'ny mpapakatra. Ny message de réveil na ny afatry ny fifoazana tsy manondro fampakarana fa manondro lay mpapakatra. Zao anefa raha miomantsika ho amin'ny fiavian'ny mpapakatra sy ny fahatongavana dia tokony ho fiangonana vonona no ampakarana. Inona ilay fahavononana tian'Andriamanitra nairana antsika mianakavy indray amin'ity anio ity? Fahavononana hijoro marina ama-mpiankohaka tadiavin'ny ray. Aloha ny metraka fanontaniana dia hiverina hijerintsika ny zavatra nanjohan'i Jesosy rehefa nentin'ny fanahy izy ka tany anefitra nalainy devoly fanahy. Izao ny voalazany teny ao amin'ny Matthieu 4 ny 9 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy.
ary ny devoly mitondra an' Jesosy indray akany tendrombohitra avo dia avo. Remarque, devoly afaka mitondra ny amin'ny toerana avo dia avo. Tsy tokony hitaitra izay ianao raha ka misy olona tonga ny amin'ny toerana avo dia avo nefa tsy manana an' Jesosy. Eto dia mazava be mihitsy fa afaka ataon'ny devoly izany. Fa ny devoly tsy afaka hitondra ny olona any amin'ny toerana ambony noho ny avo dia avo dia any an-danitra ao amin'ny ray. Jesosy rehetra afaka hitondra ny olona anankiray ho ao amin'ny ray. Toiziko. Ary ny devoly dia naneho an' Jesosy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivonahana. Dia hoy ny devoly tamin'i Jesosy, izao rehetra izao dia omeko anao raha ihany koa aketo anatrehako ianao. Fa maninona no sensible ny fiankofana? Raha isan'ny fakapanana azo an' Jesosy manokatra ny saintsika sy ny fotsika halala fa misy zavatra tadiavin'ny devoly. Fantatsika tsara fa ny devoly dia manao inona? Manao fakatahaka foana, kopia. Ny ray mitady mpiakohaka marina. Ny devoly manao fomba rehetra koa angalatra ny fiankofan'ny fiangonana tsy ho ao amin'i Jesosy fa ho amina toerana hafa, zavatra hafa, olo-kafa, finoana hafa. Ary izay mahatonga ny hoe tena tsy maintsy resahantsika. Androany tsy resaka tsika ny amin'ny hoe tononkira-mpiankofana, tsy resaka tononkira fotsiny, fa le votoatin'ilay izy avy ao anaty atonga antsika anambara tononkira-mpiankofana. Fa matony devoly nanangy nanao ny fomba rehetra mba azahoana ny fiankofan'i Jesosy. Rehefa tena zohina zany ny tadiavin'ny devoly eto ambony tany amin'ny zanak'olombelona dia le fiankofana mendrika ao an'Andriamanitra lasa angalariny ho eo atongony ama devoly azy. Ny ray mitady mpiakohaka aminy. Jesosy nalainy devoly fanahy hoe raha manao an'ity ianao dia omeko anao izao rehetra izao. Raha omenao amin'ny fiankofanao. Eritreretinareo hoe aleo ny devoly very an'izao rehetra izao fa mahazo ny fiankofan'i Jesosy. Mba ahitanao ny importance amin'ny fiankofanao mihoatra no izao rehetra izao tadiavin'ny devoly ampiasaina ampivily lalana amin'ny fiankofanao. Andro antsika resaka an'izay. Makaiza amin'ny fiankofantsika? Tena ao amin'i Jesosy hoe fiankofantsika. Zay mahatonga antsika tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahatsiaro ilay voalazan'ny Paoly hoe ho fantsiana izay diso. Isan'ny mamaritra ny communion anankiray ilay ho ataontsika androany. Communion correctionnelle, manintsy izay diso. Avy ao amin'ny fiombonantsika mifantoka amin'i Jesosy no anekentsika ho voahintsy amin'izay rehetra mety manelingelina antsika tsy fantoka amin'i Jesosy. Ny famaritana ny révélation dia tsy hoe famoahana zava-miafina anankiray ao anatina zavatra tsy fantatra ao, fa ny atao hoe révélation dia izay manondro an Jesosy. Dikan'izay izay tsy manondro an Jesosy zany dia tsy révélation ny anarana. Lahateny fa tsy révélation. Nefa lahateny tsy hahatonga anao hiombona amin'i Jesosy, mety hampitombo fahalalana fa tsy mampandroso ny fifandraisanao manokana amin'i Jesosy. Ny révélation entin'ny fanamasina mampafantatra anao ny amin'i Jesosy ireriany no mampandroso ny fifandraisanao manokana amin'i Jesosy. Lay tonga maty ho anao sy manamboatra fitoerana ho anao nampanantena fa any amin'izay hitoerako izy no tiako hitoeranao. Continuité-n'le communion iainanao eto ambony tany, le communion tian'Andriamanitra iainanao miaraka aminy any amin'ny mandrakizay. Avelantsika dia hita tsara ny fanontaniana mipetraka any anaty dia hoe ohatry ny ahoana zany pasteur ny fipetraka ilay hoe fiangonana mpiakohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Atombotra mantsy ny fiafarany zavatra rehetra dia tsy afaka mangatakandro tsontsika satria dangereux be raha sanatria zany le fiankofana tsy ao amin'ilay andrasan'Andriamanitra. Androany zany tsika tsy resaka ilay hoe ty le mandresy lahatra, tsy le mandresy lahatra fa le nitenenin'i Jesosy sy le andrasan'i Jesosy. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika hoe izotra sy anokafa ny fanahy masina ao anatin'ny fotsika
tena mangataka fanahy masina mba hiaseto ny fanambarana marina ny amin'i Jesosy, ary mangataka ihany koa amin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy izay miaseto androany maraina mba ananantsika pasteur tsiray avy ny fanahy mamantatra, esprit de discernement matanjaka tsara ho an'izay rehetra tonga mampianatra ety aloha etika mizara teny fiainana aminareo tsirairay avy. Tsy voatery ho izay mirahalahy ihany satria mety ho betsaka no avy aoriananay, fa le fafana tena mahitsy tsara mifanaraka amin'izay lazain'i Jesosy mampiorona fahamarinana tokana feno voninahitra avy amin'ny teny hiandandratsika ny fampakaran'i Jesosy, hitahirintsika mandra-piveriny hampakatra antsika ho aminy. Voalohany indrindra aloha matoa ny fiankofana, matoa ny fiankofana, matoa ny fiankofana no anisan'ny fakam-panahy nitondrany devoly an Jesosy voalohany talohana nanomboany ministerany, dia manandanja ngeza be ny fiankofana ao amin'ny tontolo ara-panahy. Sainy hoe noentiny devoly hiakatra amin'ny toerana avy Jesosy, hitazana an'izao tontolo izao, tsy miteny hoe sitesy fiara telo na trano efatra na zao tontolo izao sy ny fanapahana misy eto amin'izao tontolo izao. Dia zao no nataony devoly hoe noentiny Jesosy hoeny amin'ny toerana avy, hitazana manodidina sy ny akantony zavatra misy eto ambonin'ny tany. Dia ozy izy reo rehetra reo izy dia omeko anao. Efa natolotra fa tsy hoe nomena azy, natolotra Damasy tamina amin'ny tany ny Adama, satria Andriamanitra ihany ny afaka nome izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia nomena ny Adama, dia fitahany Adama, dia nanolotra an'ilay fahefana ny devoly. Zavatra anankiray anambazako an'izao tontolo izao ho anao, raha ohatra ka mikohaka amiko ianao, mikofa eto anatrehako izy. Mafantatrareo ve fa maninona ny devoly no afaka niditra nitondra an' Jesosy, nefa Andriamanitra izy any amin'ny toerana avo hitazana an'izao tontolo izao. Andriamanitra dia manaiky ny fahefana nomeny sy navotsony ho an'i Adama, eo amin'izay famelana ny Adama hanapaka ny tany arak'izay nanoloran'Andriamanitra azy an'izany. Dia noho izay fahefan'izay rehefa tonga nofo Jesosy noho ny amin'ny Adama izay niodina tia novonjena ny taranany, dia le endrika eo amin'ilay maha-Andriamanitra tonga nofo azy nanana ny Satana fahefana hitondra azy, satria rehefa tafiditra eto an-tany izy dia izay ny teneniko hoe manaiky Andriamanitra na tompon'ny fahefana rehetra raha ny alika tao ambany fahefany izay teny an-tanan'ny Losifera nalaina avy amin'ny Adama na tonga ny Satana afaka nitarika an'i Jesosy. Mila fantatsika izay fa maninona koa Jesosy Andriamanitra nefa ny devoly nitarika azy. Non, Andriamanitra ny fanetreteny izy, Andriamanitra mahay mampangina ny tia nofo ity izy rehefa tonga teo amin'ity nofo ity, mampangina ny Mandriamanitra azy, fanjoro izy ho amin'ny famonjena, dia tonga izy ho amin'ny fietrena mba higanyeny na azahoany tsy azahoany ianao. Mila tsara ho fantatsika aloha izay. Rehefa tonga teo amin'ny nofo zany Jesosy, Satana nitady fiankofana avy aminy. Dia zao ny zavatra nisy makanisa aty ambony aty, naseho ny fahefany amin'izao tontolo izao, fiankofana tambazana. Fiankofana maninona hoe tambazana, satria Jesosy Kristy ao amin'ny tontolo ara-panahy dia hita ny devoly fa adversaire potentiel. Zany hoe fantany ny mission an' Jesosy, mety tsy teteny hoe fantany amin'ny ankapobeny, fa manahy izy satria ny amin'ny story rehetrarehetra nandehanan'i Jesosy mandra-pahatonga azy natongavany teto ambony tany, mandra-pahatonga azy teo amin'ny bateme na amin'ny batisa, sy nitondrana natonga azy nety nalainy devoly fanahy ho any an'hevitra, satria sokatra ny lanitra dia nidina ny fanan'Andriamanitra tahaka ny endriky ny voro malala nakasitraka azy hoe tia ny zanako malalako izay sitrako. Andriamanitra mbola tsy naneho teny pakasitrahan'olombelona akoatran'i Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy rery n'olombelona sady Andriamanitra nidina ny fanahy masina tahaka ny voro malala teo amboniny tamin'ny fotoana
nanekeny hitondra ny fahotany zao tontolo zao rehefa nanomboka ny mission ny Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nakasitraka azy Andriamanitra ny fakasitan'Andriamanitra antsika ry havana na amin'izao fiazakazana misy antsika zao dia ny ahafahantsika tena manatanteraka zato isan-jato ny fahavitantsika an'izay zavatra andrasan'Andriamanitra antsika fa tsy ny zavatra tiatsika ho atao an'Andriamanitra atadio fa raha vao diso ny fampianarana diso ny finoana diso ny lanitra zany mahasarotiny an'Andriamanitra raha nananatra ny fiangonana izy ny fiangonana fito tany Azia amin'ny bokin'ny Apokalipsy zay hitana soratra an'ireo endriky ny fiangonana diso fampianarana niala tamin'ny fototra marina zay tian'Andriamanitra hitariana ny fiangonana mba hanana an' Jesosy antoka ny tehirizana an'izany fiangonana zay tenany zany ho amin'ny fotoam-pampakarana ho manina ho amin'ny fotoam-pampakarana eo naminy isika fiangonana tsy hoe ny ampimisy itsika tsy hoe ampiroborobo fotsiny ny asan'i Kristy amin'ny fitarany hitamaso toy ny olona maro fa ny fandresen-dahatra hoentiny miasa fitoriana vokatry ny fijoroantsika ho an'Andriamanitra teny fiainana no ilaina fa tsy teny zaraina amin'ny fahalalana fotsiny zavatra tiany Jesosy hozaren'androany mahakasika manokana momba ny fiankofana dia zao betsaka amin'izao ny fampianarana raha vao tsy mitandrina ka tsy manana discernement tsara dia tafiditra anatin'ny fandriky ny fampianaran-diso amin'ny fampianaran'ireo mpanompon'Andriamanitra izay milaza fa ny vahaolana izay omen'Andriamanitra antsika dia vahaolana atsika raisina sy ainana ivelan'ny communion na ny fahatsarany fiombonana nantsika amin'Andriamanitra ohatra Andriamanitra rehefa deraina ka andihizana rehefa ofaofa ny tanana eny amin'ny lanitra ka tena tsy empoka ianao dia mandray fanasitana ianao eo fanatrehany Andriamanitra rehefa deraina dia manao zava-mahagaga voizina fotsiny hoe Andriamanitra mihetsika eo ambadiky ny fiderana fa tsy Andriamanitra fiainana fiakofana tambazana zany mahatonga anao midera tsy hoe satria tsara Andriamanitra namindra fota aminao izy namela heloko anao izy tokony ombona aminy ianao fa ny antony dans le cadre ny hoe Andriamanitra hetsika anao zavatra no mahatonga anao midera azy dia mitovy amin'ny Lucifera ihany miakofy ataona trako fa omeko anao zao iza le mpampiakohaka manangy anao iakohaka aminy amin'ny fanambazany zavatra anao le prof ao ambadika le fampianarana mihitsy no ariaritsika eto ampovoaniny eto androany hoe misy tomponatoka ao ambadika zay aza tezaina ny olona amin'ny fietsiketsehany ivelany hoe rehefa midera vao mandray fitahiana vao mandray fanasitanana vao mahita ny tanan'Andriamanitra fa ny fitaizana takian'Andriamanitra amin'ny olona dia communion takian' Jesosy fiombonana ampamendrena ao amin'ny sitrapony iraisana aminy ny fiderana rehetrarehetra ao anaty baiboly ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly ny Paul Silas mahafantatra koa reo iofotrofotra ny fototry ny ambanin'ny tranony fonjy rehefa derainy sy ny vavaka atao amin'ny efitra farany avoana izy Silas arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly izy zay toko fa 5 raha tsy diso 16:25 ao amin'ny acte 16:25 napetraka atao amin'ny efitra ampovoanindrindra ao amin'ny fonjy izy mirahalahy fatorana ny tongony sy ny tanany dia tsy nampaninona n'izy mirahalahy zany fa nideran'Andriamanitra izy ny fiderana fiainana fa tsy fiderana programmena ho amin'ny fanafahana izy mirahalahy tsy nahalala izy mirahalahy hoe hietsika ny Andriamanitra ho ambadiky ny fiderana fa hitan'Andriamanitra fa pura ny fiakofany sakrifisy le fiakofany satria ny situation tsy manome vahana anao hideran'Andriamanitra ianao voafato ianao any amponja no filazantsara fa le fo mihitsy no efa tsara communion ka ninona obstacle dia rain'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra hitanareo fo miaina ny fahalebiazan'Andriamanitra fo miaina ny fahalebiazan'Andriamanitra eo anivy ny fahasarotana zany no atao hoe sakrifisy mpiainana teraka avy amin'ny fahatsarany communion na fiombonana manome voninahityn'Andriamanitra ao anaty fahasarotana amin'ny
amin'izay fotoana izay tsy mitranga mampangovotra azy ny rahalahy fa ny fony miadana ny amin'ny filazantsarany Kristy izay toriny ijoroany amezany voninahitra azy na ao anatin'ny aizina sy ny fahorana azy. Adika amin'ny mpananga amin'izay fa fany ianao tsy ao anaty communion. Jesosy ampahirato ny masom-pananay lala fampianarana marina. Tonga amin'izay le fampianatra ny tonga an' Jesosy taritazy eny amin'ny toerana hafa ka napateny tamina meko fetoanatreo dia mekonao zao rehetra zao. Dia tonga le fampianarana ny fiangonana. Ny fiangonana sy natao anaitra ny olona miainga avy amin'ny action na heritsik'Andriamanitra fa miainga avy ao amin'ny fombonana amin'Andriamanitra. Ny tranga rehetra tsy natao ampanantenana fa hovahan'Andriamanitra fa ny olona no hovahin'Andriamanitra ary na communion lalàna ahafahan'Andriamanitra mietsika amin'ny lalana hanova ny zavatra rehetra tsy mandeha. Hainao iny hainao kely ty famarina ty tompo tsy lasa mety tsy tomnefitra maro indrindra izy taon'le fonja nametrana azy any amin'ny efitra criminel taon'izay beran'Andriamanitra. Sy masaka izany tanan'Andriamanitra tsidika izany hiasa avoaka izany ao anaty fahatomena sy fiderana. Problème tsy tsy miasa anaty fiderana Andriamanitra fa tandremo ny mametraka sy mitovy era sy derena Andriamanitra tsy avoakanao. Fa lasa tambazana ny fiderana ohatra le hoe miakofa eto anankiroa fomeko anao zao rehetra sy Jesosy ny tompo izany fampianarana izany sy ny ray ny tompo izany fampianarana izany. Izany fampianarana izany fampianarana avy amin'ny anankiray mampiakoka vao mizavazava dia ny saina rehefa hitotao fanatreman'Andriamanitra izao e tsy maninona tsisy fidelana io tsy fandanitena tsisy communion tsy maninona zay fotsiny rehefa tonga anaty fiangonana anao vatseny Andriamanitra tsy maintsy mikasika anao anaty fiderana tambazana tsy miloava communion tsy mahafantatra izy ny rahalahy isany Avelo Andriamanitra no surprise ao anaty fiderana fa rehefa tsara ny communion tsy sakana tonga n'Andriamanitra tsy hetsika rehefa teraka izay tokony ataony eo amin'ny fiainany zanany izay tena manome voninahitra azy amin'ny fitondratena amin'ny fiainanao andavanandro amin'ny fifaneraseranao aman'olona ary indrindra miainga avy amin'ny fiomponanao sy fahasahoranao azy manokana amin'ny fanomezam-boninahitra azy amin'ny alalan'ny fisinao eto ny amin'ny fampianao fanahy iainanao fiainam-panosy Rolo rehetra moa ny fiderana rehetra izay tahin'Andriamanitra ka tafavoaka tao anatin'izany manotanitra ilay hoe Jona tsy lekely Jona tsy mieritreritra mihitsy hoe ho tafavoaka kibontsora fa tao kibon'ilay tongo be izy nijeny ato milalina izy ho ahitako anao fanatrika amin'ny fiderana. Zato Jona tao voalohany tsy tokotra fa deran'Andriamanitra teo akibony trondro Jona. Dia rehefa deran'Andriamanitra teo akibony trondro le mpanomany mandositra tsy hoan'ny nina no rahamasisy. Dia ndrikonety ry Jona ny fahadisory. Tsy naminatsiny an'Andriamanitra izy fa na dia fanakibony lalina zao misy izay dia mbola maitsy azy ny deranao ihany.
izy andriamanitra mantsy trondro zao ianao didiko didiny Jehova le trondro mitondra azy ho amin'ny eritreretra raha mety izy tokony valibavaka ny trondro nahazo aza le trondro atao hoe Jehova fa rehefa mibebaka izy tao kibony trondro rehefa mibebaka izy tao dia miran'andriamanitra le trondro lasa mahendy transport mitondra azy ho amin'ny oliva zany hoe raha tokony handeha bateau izy lasa mandeha sous-marin Andriamanitra zany afaka manova ny danger rehetra ny zavatra loza rehetra ho tonga vahaolana mahagaga foana fa raha tianao hetsika Andriamanitra anatanteraka ny sitrapony ny fiainanao aza mamaritra satria ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy voatery ho zavatra azonao baikona amponona foana zay no mahasamihafa ny olona hoe miaina ny fanosorana sy ny olona miatrika ny fanotonana ny fanosoran'Andriamanitra dia omena ny alalan'ny fanano asa ao anatinao eny fanosorana io no mampianatra anao izy John no mety isyvensorata tsika tsy midona teman'Andriamanitra mihitsy ny fanosorana iny mampianatra anao ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra eny fanosorana iny mampianatra anao miaotra no izay azon'ny olona ampianarina anao zay hoe tsy ampianarin'olona ny ositra zany no tena marina miasa ho azy ao anatinao manampy anao fa tsy zavatra natao ho ampianarinao Jesosy tompoko tsy mbola mampianatra momba ny ositra fa ny mampianana izy mandana mitoro ositra fa ny ositra aktive ho azy ao anatinao amin'ny alalan'ny presence ny Saint-Esprit na ny fanamasina mampianatra anao ny ositra fa tsy ampianarinao fanosina fampianarana dia mamerina atsika ao amin'ny originalna mitondra any Jesosy azy Jesosy aloha fototra sy fanorenana ho amin'ny fiangonana Jesosy miteny izy mamorona azy andesaka tamin'ny Petera izy eo ambony le vakinao no aoriko izy fa tsy ho amoronao ny fanorenana ny fiangonana any Jesosy fa tsy Petera dia rehefa Jesosy manorona ny fiangonana zay vao tsy maharesy azy izy avadiny fiainatsika fa raha vo Petera misaona hoe vatolampona any lasa iorenan'le fiangonana tsika pazak'Andriamanitra dia zay mahatonga amin'le déviation satria tsy miaino an' Jesosy tsotsika fa manangana fampianarana antsika ajero tsara midengana hoentin'le fampianaran-drisy momba ny ositra fa mampibotsina ny elika izay milaza ny teniny be ositra mety anao izany fa nanotovana eny manatony olona fa manatona communion somborona amin'Andriamanitra manokatra ny fanan'Andriamanitra ampianatra anao hetsika ny fanamasina ampianatra anao le ositra manome anao ny fahafakarana zava-tany momba an'Andriamanitra ao Kristy Jesosy amin'ny ohatra faratsika ano a sy zavatra rehetra lasa mitady norme internationale ao anatina fampianarana dia avy amin'Andriamanitra daholo zay no antony tsy maintsy everenantsika ho pototsy ny azo fijaliana mandinika ny tenantsika sy ny finatsika miaino sy mamantatra ny ao anatitsika raha tota mbola le mpampianatra marina hatramin'ny voalohany no mitondratsika ny lalàna ny fanano mandrakandroany sa efa zavatra hafa aza tendance sy la mode sisy ny tena kristianina ny zavatra andasany Jesosy amin'ny fiangonana ny tahiry ny fampianarany ny mampitandrema azy ny zavatra mampitandremako anareo fa rehefa miverina ny Jesosy zay azy ihany ny fantany ary zay vonina ihany mandeha ny fiangonana Jesosy Kristy raha mandeha sika matovany sazy manao virgile 10 iny adala midiny endry fa folo virgile manao endrika fiangonana marina tona hoe virgile samy mieritra dolona torotany amin'izay misy azy dolo virgile folo raha tsy misy nalaitra tonga mpampiakatra va nanomana ny fanirana zany hoe fanairana ao anaty fifoazana sy toromaso ny fiangonana matory dia fanairana an'izareo hoe vanimpitombampafarana hoe zao e vanimpotoana io marina ao anatin'ny fampakarana zao io zany anatina vanimpotoana misy zavatra miolo
family reo midimy endry inona mampianana dimy reo voalohany aloha fadiovana tsy mivita hoe endry izy satria vitsyboly fadiovana zany fiainana normalna ho an'ny fiangonana mpakarina miaina ny fadiovana famonjensy tamin'nandatsara jesosy ny rahamotsy fadiovaniko koa le valitena maly hoe tonga dia d'office miakana tsy zany d'office hoe vovony zany inona rehefa mandeha famonjena dia tsy maintsy vovony daholo rehefa nanainy jesosy fotsika ny fandraisana an' jesosy andraisana famonjena tsy mikonto ny fahatsaraanao ivela ny fanananao an' jesosy satria nataony jesosy tamin'ny fahasoavany mamonjena anao fa tsy mitepizay ataonao fa ianao tsy maintsy miaina amin'ny fiainam-baovao kosa afatarainao fotoam-pampakarana zay na ny mama ny fanamasina anao atonga ny amana miaina ny tafatoetra sy tafajoro amin'ny tompon'Andriamanitra miomana na tsy fiangonana misy fikatronana na petry dia misy tamin'izay nomeko pasteur Jaquet navakeo na pasteur le teny mikasika amin'ny boky ny fiainana le amin'ny boky ny apokalypsy sy ny anankiroa maneo sy manambara fa samy mandray famonjena voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarana fa azo fafana rehefa tsy misy tompon'Andriamanitra ny ora jesosy ny mpianateny zarevatsika ny boky ny apokalypsy toko fahafito ny andininy fahadimy apokalypse 7:5 matika izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Passez dans un peu de cette sélection. Pas que le choix dans les posters. Il va toquer moi. Amenaram Jesus. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana tokoa fa anaiky ny anarany ao anaty andraiko sy ao anaty any anjely ny amen. Efa voasoratra olon-dreo tamin'ny fandraisanan'i Jesosy ao boky ny fiainana ary tsy teny neny Jesosy amin'ny fiangonana izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa misy azy akely mety amin'izao tontolo izao zany dia misy fandraisana andrasan'i Jesosy dia misy izy tsy hamono ny anarana amin'ny boky ny fiainana afaka vonoina zany ny anarana amin'ny boky ny fiainana fa tsy akily efa hamonjenatra amin'ny voalohany no zao mba misy milaza aminareo ninona ho tataonao mananataka fampianarana vaovao sy fampianarana vaovao rehetrarehetra sy vaovira rehetrarehetra dia fona raha miteny an'izany ohatra masika tsara ny tena an'ilay izy manimba fanampahazany zavatra fa eny Jesosy no miteny anio tsy hamono ny anarana amin'ny boky ny fiainana lay avy no miteny fa azo vonoina tena izy amin'ny boky ny fiainana kosa miteny tsy vonoko amin'ny boky ny fiainana ny anarana fa anaiky ny anarana ao anaty andraiky sy ny ohatran'ny anjely raisy na famonjena fa rehefa mianaiky anao mila confirmena ny famonjena satria ianao sady azo no ijoro no sitompon'Andriamanitra zay mahatonga miteny mazara zany no zany no tsara zay mangataka ny fanamasina mba omen'Andriamanitra matanjaka tsara izy tonga disarina anao miasa anatin'ny tanana satria raha ianao mandeha ny fampianarana tamijoro ny toerana misy anao dia ny fiangonana hoentinao rehetra hiaina le fahamarinana sy azo antoka ampakarina fotoam-pamonjena joro zavatra misy anankiray io le tao hoe fiakofana tabazana io fiakofana tabazana io fa maneran-tany efa any États-Unis naizanaizy mamaritra ny atao hoe fahamarina ny fiakofananao voalohany indrindra ny Andriamanitra izay akofanao zay le izy zay no fiakofana hoe aiza marina ny fiakofanao tena ny amin'Andriamanitra ve faharoa ny approche na hoe ny fomba anatanteranao an'ilay fiakofana avy amin'ilay fampianarana voarainao raha vao tsy miainga ao amin'ny fimbonana amin'Andriamanitra ilay fampianarana dia tsy manomenao antoka ny fahafahan'Andriamanitra amamatranao amin'ny fotoam-pamonjena zany mahatonga ny Paoly miteny de continuité arazanareo izay mampalahelo ny fanan'Andriamanitra sy ao anatinareo izay manasiana anareo tombo-kase io tombo-kase io manomana anao amin'ny andro fanavotana tsika ne mbola tsy vita ny famoronana antsika tsy vita tsara ny famoronana antsika anaka ny endrik'Andriamanitra fa ny fotoana iverenan'i Jesosy voatanteraka ny famoronana antsika satria amin'izay fotoana izay hovantsy hitafy tsy fialovana tena andala-panomanina antsika Andriamanitra amin'ny
famoronana tanteraka anafatsika azy ary Kristy mikopy zay mahatonga ny finoatsika tsy avy amintsika satria tsika tsy mahineny an'Andriamanitra amin'izao raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra ao anatsika dia ny fanan'Andriamanitra manokatra ny masosika hibanjina an' Jesosy zay mahatonga atsika mijery taratra ny fisiany Jesosy zay hitondra ny fananasinatsika zay ny révélation marina mahita ny ariary an' Jesosy Kristy eo amin'ny teniny banjina an' Jesosy izy ny tompo ny finotsika izy ny mpaneva ny finotsika ianao tsy mantsona iezaky ny ino sy olona mitady fandresena ao anaty aty sy ady mamaritra ny fandresenao fa olona manam-pandresena ny aloha ny atikady ao amin'ny Kristy misaitatsika an' Jesosy mahatonga ny finoany Jesosy miasa ao anatsika tsy mahatonga an' Jesosy anefa ny finoany amin'ny alalany fisitsika satria izy ny tompo sy mpanefa ny finoany fikofana marina aza miezaky ny anakitra zay tsy takatrao maneke ny anaraka fotsiny amin'ny fitarihana mba ahafahanao miaina ny fisehoany mampandresenao amin'ny zava-tsarotra rehetra nanaovanao eto ambony tany na mifatafana za na misety za na miaty za dia azo antoka pastora malala izy fa andraisan'ny alalany fisitsika rehetra Jesosy Kristy azanaka natao iaina ny fiainan'iraintsika anambara hitamaso ety amin'izao tontolo izao fa misy anak'Andriamanitra na karitiana iray fa maninona nohatr'izao tsy eto Madagasikara tsy misy ve zany olona afaka hohainon'Andriamanitra mianatsika rehetra Jesosy ao anatin'ny koriteombonana ijoro an' Jesosy vavolombelona ary nao ny vavolombelona tsy ho fampiasany fotsiny fa indrindrindrindra amin'ny fitondran-tena sy fahatokiana ianatsika amin'ilay karazam-piaina vaovao zay mamoronina atsika tiana nehoana atsika ho zavan'Andriamanitra any am-birao na am-piangonana aza mandefitra ianao mahita olona akaiky anao mety mahatontototra izy mitady vidiny fiainam-panahynao koa dia tsy vitanao ny manitsy azy raha fantatra hoe nakaiky anao izy a ro mivady matery mampirafy izy mampiotra izany nefa manafy be am-piangonana tsy mivolana aza miakoaka ohatrany mamona fa lasa mandray miakoaka amin'ilay olona no mivolana fa ianao tsy mavita manana tazy tso satria sao votsitry ka tsisy tsony mifandeha nyzany miatena tsy zay rehefa fandeha natongavatsika tamborontany fa no tena mijovavolombelona eto ary ty mandeha manerasan-pirenena ty zavatra ty mandeha misy olona be dia be ohatr'izany tonga ho aminao izy tena mafita manolotolotra izy amin'ny voalohany dia manolotolotra izy amin'ny voalohany dia za eritreretiny hoe tsy avita tena azy manao zavatra tsy mety tena itiavana fa sakolotolotra izy efa vitanao fa izy satria hoe tereko izy an'ilay zavatra tsara kasitrapon'Andriamanitra nolay toerana efa anana ao anatin'ilay ministera satria matoa ianao savanota sady jorobota tsy piasa tsika nantson'Andriamanitra fa zany no zany ny fahasarotam-piarony ray ny tokony napetraka ny aloha ny tombontsoa anao satria ny tombontsoa rehetra verenao eto ambony tany mety ninonino manana tsy feky mijaly mety zany ary zany mahatonga mimpanan-karena ny tonga mafy rehefa mbeala eto ambony tany satria misaina izy tsy tangina fiarany tsara taratso nefy izy tambelotana taony tany fahavelom-bony fa naperina eto ambony tany fa rehefa tonga ny fialan'aina ny olona tonga saina mamatana fa ka tsisy ninonina ho azy eto amin'ity tany ty na ray ara-dika an'izay androanynao mbola matanjaka misekoseko dia ohatra anao fa rapitso rehefa tsy misy azotsiny ianao ajakoja no amboninao zay ny mahatonga an' Jesosy tsy mba nametraka ny sokajy natao hoe fahasoavana ampiapetraha zava-tanànana inona ny soa azony olona na ho azy ny azy anaty zao nefa verina tsy fampianarako zao fampianarana Jesosy mila verina isika izy laza ny fahasoavana ary zany efa mitenena tena kametrany tsy mila manakare sy ny arena sy ny zava-tanànana no anehoana fa mandroso matanjaka be ny asa fanompoana anankiray hoe akasikana Andriamanitra
asa fampona anankiray asa mezaky neneo any kristiany aby tsara zavatra anany fa tsy moka mitobay zany rehefa tsisy jesosy reny asa fahoriny filany ampanimponan'andriamanitra mandana mampiasa fo ho amin'ny etaeta mpiomponana amin'andriamanitra mamendry avea mametranao am'zao andraiky sengeza be zao jesosy ho mpiara-miasa aminao fa rehefa mety ao anatinao natao hoe fiadanana sy fahasoavana ny fanananao zavatra mihoatra no izay ananany zao tontolo zao afaka ananan'ny olona tsisy andriamanitra kaina vo miala tao ny fanatin'andriamanitra fa teo ny tenin'andriamanitra fa vo nalala ny vadiny izy tena vita sy tenina kanany fa tsy tranoray tanàna izy izy misy masina olona tsisy fahatrehana mba vita tanàna ray aza avelobelo fampiananana maro be am'sonafana vantaka dia tsindrina mijery ianao tsindrina mijery fa tsy no matsara tenanao tena rahany amin'ireny andriamanitra satria tenao kristianina eo amin'ny mofo ihany raha eo amin'ny mofo ihany noratam-baza ampidinina le maso hijery an'izao tontolo zao riava akaiky ny fitaovam-pakariny ny olona atao hoe fantaky jesosy dia zay olona en communion manana fiomborana biby amin'andriamanitra anjovany ny tasy zavatra eo any afaka nenao zavatra rehetra andriamanitra famarinana izany tsy misamijoro ndraindray fa misy foana ianao ampanontany daivory mandaitra mandana tsy loky maniatra rehefa tsy fahamarinana dia tsy fahamarinana rehefa loky le communion dia afa le zavatra velona ho anakora vao mamona ny velonao fa tsy kristy ampahoriny mamona anao mitady zay ilainao amin'ny fotoana rehetra amarotany fahamarinanao dia inona am'izao fa miakofa eto famekonao ihany zao tontolo zao miakofa kely amin'aga fotsiny dia mahazo aza ilay satria anao te ampiasa ianao anindry amin'le teny mpahamarinanao ambavanao anarinao manodidina anao hitodika amin'andriamanitra lasa fatso aneken'ny olona izay zavatra lazainao fotsiny fa tsy hainanao communion no ilay communion no ilay Tani orang macam tak ada vakil ni macam ala ni sangat keras ni. Hari ni fan lesai tu orang pasal pelana ni stone, betul-betul tak vakil ni. Ceri liun, faksian ni kita favorit. Liun ada sini nama vokas, fan liun ada ni nama ken. Refara kerus ni dana no, siskomino, wan liun macam seperti tu bahasa kasu. Fare faksirena, ulu kucing sama ya no fruit. Terus dia bilang, saya sini nama fruit fan ni jangan bercepat. Vanala tao fruit anankiray, fianakaviana iray ny ena tonga tao azo valibavaka miloana efa sy nena vokatra na fruit fanenana vianary any miasany mofo. Tandreny pastor, olona mirantsy, mitondry, ny famarinana ny filazantsara Jesosy. Iaina amin'ny ara-panahy, mamantatra tsara, lanja natao fiakofana, mba tsy fiakofana tabazana. No mpianarana am-piangonana. Ny fiakofana marina rehefa tsara ty fanesana amin'Andriamanitra ianao ka manana tety communion na hoe fiombona lalana amin'i Jesosy dia miastiatsika anao miova io le tahotra fahafatesana io miala ianao mihitsy na ary tsy normal zany fomba fiainako zany satria io le fiaina tsy normalna tsara le izy ny olona rehetra mikoropoka daolo ianao mbola mahita an'izany mitsikitsiky zany dia gaga ianao lafa maninona ianao no maro anatin'izao ato zao satria misy fiadanam-po ao anatinao teraka ho azy sy mipetraka ho azy avy amin'ny fahatsarana raha-pifandraisana sy fimbonana misy aminao sy Andriamanitra tsisy fahahena mavesatra izany lasa tsy miano tenanao intsony ianao misy karazan-javatra mivainy le fimbonana ao anatin'le fiakofana marina ao anatin'ny olona izay tena an'Andriamanitra aza mampisika ny olona ao anaty fampianarana manampy vokatra rehefa zao nataonao dia zao rehefa mandoany tena dia zao ny azona sisy resaka relation le communion amin'Andriamanitra fa résolution amina zavatra vety velany fotsiny amin'ny fahaizanana an'Andriamanitra mandiso ny famponao zany anatenana anao zany ary mihafa izay menanao mety isana marina le izy fa zany mahatonga le olona mivoaka mety tsy fiangonana Mas problemanya dia anak Yesus saya
pastera ihany manana zao fahasoavan'izao fa maninona mantonona ny fahasoavantsika zany tsika raha mbola manova ny kristy zany mahatonga ny jona ny teny avy amin'ny fahasoavana no andraisantsika samelotsika fahasoavana manampy fahasoavana sika rehetra misy jona zao asa zao mampidika ny tenany ao anatin'ny manova ny kristy fa tsy malaza teny izy hoe za efa jona no zany za mahazo tany dia ty amin'ny gonina reo reny rehetrarehetra reny fampianarana hybride ina le hybride avy nandeha nanatra tany amin'ny sekoly mizoterisme sy spiritisme tany le ataony rehefa avy eo iresaka amin'izay izy rehefa avy eo le paster iny kosa aloha tena superman pastera mafy pastera de A à Z tsisy olona nanapatsapana ato anatin'le fivoriana vokaky le atao ampianarana hoe mibebaka miora tamin'i Jesosy miomana mabakary raha neny trompety sy ny feonaraka anjelin'Andriamanitra satria miandro papakatra tsika vao maneno maheno ny sofinao mahita ny masonao fa melohany isokafa masonao ahitsio ny vision ho ao amin'izay nylazainy ampandeniasa tongolany ny sofina anambara fahamarinana avelao ny fanamasina tena amatatra ao anatinao anovany ao anatinao tsy andeha ny fahazarana efa feno mpanasantika eto amboniny tany ty tsy resaka hoe ampandroso ny fiangonatsika na tsy ampandroso hita maso fa ny fandrosoana ao mason'Andriamanitra firy exactement tena azonao antoka fa tamin'ny fampianarana zay nyzarainao niompona tamin'i Jesosy ny olona natavatra an'Andriamanitra ny olona tsy voafafa ny boky ny fiainana ny anaran'ny olona firy ny mpitandrina manaiky ijoro modely amin'izao tsy azo toriana intsony ny fitsangajangana satria ny mpitarika mijangajanga ho mpiangorana misy vatikely ery amin'ny sisiny tsy azo kitihana mihitsy izy izay sao dia hoe voadony eo raha fotsika tsy mahazo indray rapitso averena ny fahamasinana zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an' Jesosy misy karazana sujet ohatrany efa sensible satria amin'ny fomba ahoana moa za hitory fibebahana za raha tsy mibebaka koa amorolona mani za anaraka foto-kevitra ny toriko fa tsy esain'i Jesosy lazaiko petera raha mibedesina petera za mahita ny satana mikoroka ny finoa taka ny fikorokany akofa fa zao za hivavaka anao mba tsy ho levina ny finoanao misy mivavaka anao ka i mahatonga ny finoa tsy levina fa tsy hoe mavita teny ianao dia ny anankiray faharoa rehefa avy mibebaka ianao voandana mampahery fa raha tsara be mifampahirezana fa tsy vita fibebahana ianao eo amin'ny écran ngeza be hitarafan'ny olona anao dia mety vitanao migarde ny imagenao indray mody atao metimety eny mason'ny olona ny fiarahanareo mivady nefa ao atokantrano efa saka sy voalavo amboary io communion io ho avy Jesosy rehefa ty zao ny ampianariko rehefa mampianatra sekoly tokantrano ako matetika loatra le mpivady anatina communion le izy sy fiakofana miompana amin'Andriamanitra tanteraka apiran'le fiakofanareo amin'Andriamanitra iankina ny tokantranonareo amin'Andriamanitra isaka mampahery ampivady zao ny ataon'le vehivavy ny any tsy tiavako ho vadiko pasteur sady tsy mampidi-bola ntsony tsy tafira ao an-trano ntsony fa dia mamy lava sy ny etsetra dia ozy indray le rangahy
le vavako io ne mody oatra ny tsara fanahy masonao pastera fa io lekako vavy maneno be mihitsy dia toriana foana le hoe nareo vehivavy tiava maneke mivadinareo nareo lehilahy tiava mivadinareo oatra mifampiandry le mpivady mahatonga tsy tianao satria anao tsy manaiky ahy ozy le lehilahy mahatonga anao ndray tsy manaiky anao satria le fitiavana aloha goty nomenao fa tsy le tena izy vavaka tamin'i Jesosy ahy inona ny antony hamahana n'ity problème ity nampahiratin'i Jesosy ny masoko dia ozy izy nitokantrano tsy fihevitryolombelona fa Andriamanitra nanorina azy tsy tsara raha irera lehilahy tsy nanontany adama izy hoe mety ny fiainanao sa tsy mety fanaovako vady ianao donc tsy nomeny soa fa izy ny namorina azy tokantrano zany an'Andriamanitra ray zay a faharoa rehefa namitaka Eva any Adama nampinana azy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy nefa ny hoe vady sahaza dia dika koa amin'ny teny hoe vady mpanampy dia nidika le hoe mpanampy zany misy fanampiana avy any amin'ny vehivavy ilain'ny lehilahy atsara ny fiainany matoa nisy le izy fa rehefa niodina amin'ny vehivavy tozy izy Andriamanitra ho raisiko ny andraikitry ny vehivavy dia ny lehilahy tsy tia ny vadiny matoa tsy niaritra niaraka taminy fa navelany andendeha rery le vehivavy nidikan'izay ny esorin'Andriamanitra daolina ny tany amin'ny Adama na tany amin'ny Eva fa nataony tao aminy dia zay mahatonga ny parakletos fanamasina ny fanamasina sady mpanampy anao mitondra ny fitiavan'Andriamanitra ho ao anatinao Romanina 5:5 dia amin'izao fotoana izao zany tsy mifampiandry tsony fa zay manam-pitiavana sy mankatoa an'Andriamanitra dia natao anam-pitiavana sy ankatoa koa ho an'ny fanambadiana hitoetra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria fototra Jesosy Kristy ary ny fanan'Andriamanitra ao anatsika na ahafahantsika miaina ny tenin'Andriamanitra tsy mifampiandry tsony fa samy so amin'izay zava-panahy no mipetraka rehefa misy mitaraina amin'izay tsy miteny tsony hoe mamilava sianina ny tsy zakako dia natonga nysaraka taminy tsy raison isarahana ny fahalemena fitondrana mambavaka satria manomboka hatreo ny fonao rehefa feno fanahy masina dia manana zao fahatsapahana zao ianao very ty vadiko ty raha zao ny zavatra mbola iainany fandeha hivavaka ho azy ho amin'ny fiainam-piovany dia lasa omena azy ianao rehefa mitondra mambavaka azy ianao tsy akahala olona hoentinao mambavaka izany satria mipartisipe na mandray anjara amin'ny fandrosoan'ny fiainam-panahiny ianao noho izany raha mety misy erreur hitan'ny masonao hoe raraka izy dia onena ny fonao fa tsy manameloka azy automatiquement satria ny fatra ny fitiavanao anatinao ny anokafan'Andriamanitra ny masonao anana ny fijeriny Jesosy ao atokantranonao milaona ny tokantrano fiakofana marina mifototra ao amin'i Jesosy Kristy tanteraka zay no mahatonga ny mesazintsika tokony tsy hanondro antsika tsony satria ianao sady tia pahita ny fiangonana dia inona ny zavatra mitranga rehefa miodina amin'izay ianao dia lemenao amina toky sy andininy anankiray foana ny fiangonana satria tsy tianao mihitsy ianao misy sady tsy mibebaka zany tsy miova dia le fiangonana efa manomboka reraka ny tianao mbola ho azonina satria tsy hoentinao ny an-danitra tsony izy tsinona fa efa orina ho eto an-tany dia posy vida miaraka dia rehefa tonga Jesosy samy tsy tafakatra Jesosy tena mahivava le rodolo fitia tsy mahivava ako fa tena teneny Jesosy mahitsy ao anatiko amahana an'le problème foany problème mihitsy amin'izao andro farany zao ho an'ny fiangonana tena hiakatra marina ahoana fipetraka le izy ahoana fipetraka le izy ny zavatra tiany Jesosy tena nana amin'ny fiangonana tsy fiangonana misy menasy eny ambony pilipitra ngamba tsy fantatrareo le tenin'Andriamanitra hoe aza manendry zay vaositra na manisy ratsy mimpaminany est-ce que tena marina ve fa mpaminany marina aloha hafa ne zany vina fiainana profeta zany ary raha tenin'Andriamanitra ny nanangana ny profeta io jamais tena sanatria mivavaladiany lela ary tsy tranga mandrakizay hoe profeta hono izy nefa orgueilleux be mihitsy feno avinavina tsy parole zany no anatin'izay profeta zay satria raha tenin'Andriamanitra no anatin'izay profeta zay nampanetry tena azy anahaka an' Jesosy fa maninona moa Jesosy tonga dia netiny ray ho any aminy nakariny sy natsangany tamin'ny maty voalohany tsy niraikitra tamin'ny tany mihitsy ny fony zay mahatonga ny jaona voalohany toko faharoa milaza amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10 aza ty zao tontolo zao sy zavatra eto amin'izao tontolo zao fa ny zavatra eto amin'izao tontolo zao dia eto amin'izao tontolo zao ihany averiko foana zany rehefa miresaka mahakasika momba ny mpanompon'Andriamanitra ny antony dia tsotra Jesosy rehefa andeha anao fandraisana tsisy trano akory anaovana fandraisana androany ary amin'ny rakoto rapitso any amin'ny rabe
aiza ny tena anaovana ny fandraisana miteny an'izany ny mpianana hitantsika amin'izay voasoratra zany dia izy koa lasa fa tsy nanana zay toerana nitriany lohany azy tombo tsy nanana trano izy tsy zavatra zany tamin'ny anarana na nysoratana taminy mandeha briky izy dia iny izy mitaingina an'ilay briky hiakatra ny Jerosalema dia alohan'ny angaran'ilay briky n'olona mifatotra riny teneniny ampianana misy briky mbola tsy nitengenan'olona reny fa zao mandehana dia jereo zay briky zay dia hoeto aty ilay briky fa io no tengenana hiakatra ny Jerosalema tsy briky anazy fa briky nindraminy ny tokantrano Maria sy Josefa no nindraminy no ny amin'ny Josefa koa no ny fidianany amin'ny Maria satria ny teny fikasana dia atsangany taranaka avy amin'ny taranaka Davidy izy mianao ve nareo zany hoe Maria nisehon'ny anjely tsy afaka mizesitra Maria niseho tamiko ilay anjely zany nisehon'ny anjely fa tsy hainao fa tsy nilaina koa kay Maria raha tsy nisy an'i Davida satria ny teny fikasana ho atsangana avy amin'ny taranaka Davidy Jesosy mba hamarina ao anatin'ilay kopia fanangana ananaka fa nateraka avy amin'ny taranaka Davidy izy fanangana ananaka noho izany ny fototry ny teny fikasana misy idirany amin'ny Josefa fa tsy Maria mivangina dia zao ny zavatra nisy halleloja natsangana avy amin'ny taranaka Josefa izy tonga nofo izy naseho teo amin'ny olona izy ho zanak'Andriamanitra niara-nonina tamintsika izy nanaiky hitan'Andriamanitra fa nanaiky ny lehilahy atao hoe Josefa hanety tena asianao sakrifisy ny fiainatokantranony mba hahatonga ny zanak'Andriamanitra ho teraka amin'ny alalan'ny fisiny ara-nofo eto ambonin'ny tany dia natsangana satria tsy zanany naterany dia natsangana ampidiriny ao anatin'ny kopia sy ny boky mpiakolana dia nitakaliny iny amin'izay rehefa hitan'Andriamanitra fa nisy toe-po nanaiky an'izay dia nataon'Andriamanitra koa Andriamanitra ny an-danitra indray manangana ny zanak'olombelona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao amin'ny boky ny fiainana izy ao amin'ny boky mpiakonan'i Josefa ianao ao amin'ny boky ny fiainana miaraka aminy ao amin'ny ray rehefa nateraka indray sy zanak'Andriamanitra natsangany anao ny sitrapony communion mifaneketsika ho lalana na tsy takatry ny saintsika aza ny fitondrany hitoetra eo amin'ny sitrapony sy manaiky ho tariany ny zava-dehibe fa tsy isika manompo Andriamanitra ny valide ny sitrapontsika zao ny tiantsika rehetina mambavaka mila validation tsy Andriamanitra mivalide fa Andriamanitra manam-pahefana hitarika atsika Jesosy tsisy nininona teto ambonin'ny tany tsisy nininona mifasana indray maty izy fasam-bao fa ny Josefa avy any Arimatia nindraminy dia nijeren'Andriamanitra tsisy nininona amin'ny anarany intsony eto ambonin'ny tany trano izy tsy manana ankonana izy natsangana briky nindraminy fasana hatramin'ny fasana ilevenana nindraminy dia ozy izy Andriamanitra tsisy toerana onotsony hafa miakara ty zanako olona votsitra amin'ny fifikirana amin'ny tany no ilain'Andriamanitra hitondra mivesatry ny fahasoavana ho an'ny hafa ny alalana fa mbola eto tany ny fonao mbola ianao efa mety niositra ao anatinao sy mampanompo Andriamanitra anao efa tena mety apôstôly supérieur kanefa nao anatin'ny fonao be fialonana ny hafa manana dikan'izay mbola eto tany ihany ny fireketanao fa tsy mpanompon'i Jesosy votsitra tsara ianao avelao hanana any zay hanana avelao hiaina any zay miaina ny antom-pisinao koa mba hitazana ny hafa hiaina ny fahatsaran'Andriamanitra fa tsy hitazana nao tsara lavitra noho ny hafa noho izany tsy ho mampiarina satria tsy ho nitoriko tsy ho koa no anairako ny fonareo hoe mba hanakarenareo hipetraka eto an-tany nareo mandra-poviana 20 taona nareo dia efa leony miaina vo manjoko fotsiny toe rovinany ihany hiala 2 minitra fotsiny eto ambonin'ny tany alohan'ny elanao dia ho fantatrao ny mahatsinitsinina an'izao rehetra izao pasteur Malalo teteny aminareo akaiky ny fiverenan'i Jesosy zay ny party voalohany ao anatin'ny fiankofana fa ny party faharoa ao anatin'ny fiankofana ho toizako izao sady tonga dia ataoko aingakaingana dia ny fahafahanao mamantatra ny Andriamanitra zay iankofanao izy mamaritra an'izany ny anarany ny fisehoany ny fitiavany ary ny teny zay omeny anao reo ny party faharoa voalohany le fiankofana tambazana aza vela torianao ny zavatra vokatra avy amin'ny fiankofana
tsy hoe rehefa miankofan'Andriamanitra dia manao an'izao, miaina fotsiny anaty fiankofana marina ao anatin'ny fo tena tian'Andriamanitra. Fa avelao an'Andriamanitra ny hainao izay tokony hatao. Ndra nahita surprise ilay olona teo alohanao, afaka nahita surprise tsara lavitra koa ianao fanotronany rehefa mety tsara ny ao anatinao miaraka aminy. Aza avela amporisihana ny olona hideran'Andriamanitra fotsiny. Dia raha Andriamanitra isaory fotsiny izy dia ny olona misaotra dia rehefa avela fa zaran-dratsy ataony ihany. Ny fiainany tsy manome fisaorana an'Andriamanitra amin'ny fitondran-tenany. Zany mahatonga Paoly miteny samy manavao ny sainareo nareo izy avao ny saina. Amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Atoloro ny teninareo rahalahy no nyresany amin'ny fanoloran-tena mendrika. Avaozina amin'ny fanoloran-tena. Paoly nanantitranitra ny amin'ny fijoroana sy ny fitondran-tena satria tsy tompony tena sika na manatsafidy azy. Rehefa nanao takaloto amin'i Jesosy indray mandeha ka nanaiko hovidiany rano sarobidy ho fananany. Faharoa, ny fiankofana marina dia aseho amin'ny anarana. Fantanina pastor. Tsy dia vokatra tsanga avy amin'ny fiankofana fiderana marina ny olona no raisitsika indray anambazana ny olona tiarina anao ilay fiankofana. Haitsika izy dia raha Andriamanitra fa Josafata vonjena tonga dia niady samizy ny fahavalona dia lasa hoe dia ady hoe problema amin'ny ady izy samizy no sariantsika ny olona iankohaka sy dera fa tsy dia mandy. Raha menarana Jesosy fitiavana Nazareta nikenao zay voany mandre ny fahamarina ny teny fa taon'izay sady miaina le izy mampianatra an'le izy nefa ifonany aminao zay endrika fiankofana sy fiderana tambazana. Ndraindraiky koa zay tsy ny fifandraisanay aminao metsana fa ny fisaorana ny vitaina ny fandihizana ny vitaina atao ohatry ny devoir ary zany koa nefa mampitainy amin'ny fiangonana any amin'izay andehananay sy fandaharana mety fampianarana sy fitoriana ataonay. Androany no fotoam-piverenana inonay fankasitrahana satria menao ny teny fanairana. Verina aminao zay androany ary nagataka fanamina feno avy aminao ahafahanay manitsy ireo fady sy fitoriana rehetra nataonay hatramin'izay. Fa manomboka androany ampafantatr' izay ny fandraisan-daka mipetraka ato anatin'ny fotonay fa ianao dia mendrika fiankofana na anao ninninina na mbola tsy anao ninninina ty Andriamanitra foana ianao. Natao hoderaina ianao satria Andriamanitra lehibe ambony indrindra mahay ny zavatra rehetra. Le fonay mihitsy ny lasa me mahita ny fahamaniny ny fifandraisana aminao no tokony mampiteraka tenim-piderana avy eny am-bavanay mahay mangasipika sy misaotranao no mahay izy azy izao. Tsaroako izao fiaingana vaovao iainan'ny pasteur sy ny tompon'andraikitra ny leader ary fiangonana ahafahany tena manome an'le mankasitrahanao satria tianao zay. Amin'ny anara vahery Jesosy Kristy venina masina sy manakeraka Nazareta. Amen. Tsika mbola hivavaka. Isan'ilay hoe sakrifisina fiderana ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo na sakrifisina fiankofana. Ny dikan'ilay sakrifisy dia hoe ny zavatra hitanao, ny zavatra iainanao tsisy mandeha amin'ny laoniny. Ohatran'ilay tenen'ny Abakoka, izay nijerena mandisy fanantenana, izay hitan'ny maso tsy hita hoe tsisy ninona mandeha, tsy mamontsina ny aviavy, tsisy voa ny voaloboka, maty ny biby ampahatra. Zany hoe raha ny hitan'ny maso zany ohatrany hoe tsisy raison hitenenana hoe misaotra Andriamanitra. Eo mihitsy nefa ianao mbola miteny hoe misaotra Andriamanitra. Zay le sakrifisy. Ary le sakrifisy tsy manantentsika hoe engany eo ambadika ity fisaorana ity isy fipoahana be. Zay le ialana. Tsy hoe misaotra tsika efa misy fipoahana be. Ny fiankofantsika sy ny fiderantsika tsy nohony amin'ny miracle fa nohony amin'ny Jesosy. Dao mbola anao vavaka anankiray tsika dia hiditra amin'ny tapany faharoa izay important be rehefa avy eo. Dao hoe tsika eo natren'Andriamanitra ny fotsika. Tsy ho variana ny amin'ny fahagagana fa amerina ny fifantohantsika kosa tsika manomboka androany ho ao amin'ny Jesosy. Ary angatantsika amin'ny tompo anko isika reto anko no anampy ny fiangonana miaraka amin'ny fitarian'ny fanahy
atonga amin'ny fiangonana tsy ho tonga tony jentilisa mpitady famantarana ao am-piangonana fa ho tonga ao izy dia hitady an' Jesosy ary ahitan' Jesosy. Raha mety ianao dia hofafontananao dia resao amin'Andriamanitra izany fahatereny izany. Ho hitanao hatrehan'i Jesosy ny etaeta ao anatinao tena androso ao amin'ilay mba ankasitran'Andriamanitra. Ray aminaran'i Jesosy ndreto izay zanakao mpanomponao nantsoanao tamin'ny anaranao sy nividinao nitsongainao anao ny asanao ho tonga mpisorona sy mpanjaka eo anatrehanao. Zavatra angatanay dia ny famindram-ponao miaraka aminay manomboka androany atonga anay tsy banjina fahagagana fa hibanjina anao, tsy hijery zay ho ataonao fa hijery ianao, tsy ampanantena ny fiangonana ny vokatra ao ambadiky ny fiderana sy ny fiankofana fa ampitodika amin'ny fiangonana hijery ianao fa rainy amin'izay ho ataonao dia fantatrao no ataonao, manao mihoatra ianao, manao tsara ianao, manao zay mety ianao, mahafantatra ianao inona ny sahaza tokony ataonao ho an'ny olonao. Aoka ho tafaverina ho ao aminao ny fifantohanay feno amin'izao akatoky ny fiavianao zao amin'ny mahampapakatra anao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Minaran' Jesosy amen. Tsy fiankofana sy fiderana azahoan-javatra fa fiankofana sy fiderana mitodika amin'Andriamanitra madiodio. Antsika hiteka mafitsara ao an' Jesosy. Tapany faharoa pasteur eo amin'ilay hoe iza ilay Andriamanitra iankofana. Ohatrany hoe nivalan'izany dia hoe Andriamanitrako, Andriamanitra ny Baiboly no iankofana ane pasteur, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka. Aiza ho aiza ilay fanitsiana satria draindray pasteur ane mizavatra eritreretina fa marina nefa diso, ary mizavatra eritreretina fa azo iainana nefa efa révolue ny fomba fiteny, efa nahintsiny Jesosy satria rehefa tonga Jesosy dia ny zavatra nentiny, ny zava-baovao nentiny, fampianara baovao misy fahefana, fiaina baovao, olona vaovao, indrindraindrindra testamenta vaovao. Tsy tianao fahadisoana intsony pasteur ny pasteur sy ny fiangonana. Aiza ho aiza le fifandrifiny le fo mba ho tena mpiankohaka marina ao amin'le navaozina araka ny testamenta vaovao izay misy antsika, satria le testamenta taloha tsy fanombohan'ny testamenta vaovao fa tena tonga dia testamenta vaovao mihitsy, tsy mifameno zany ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, fa matoa no vain' Jesosy tonga vaovao, mety ho taratra sy aloka le taloha amantarana an'izay ho avy, fa rehefa tonga le tena ho avy mitondron'le taloha dia tsy ilaina intsony le aloka manondro fa ilaina ny fahatsapana tena hiditra hoe eto, dia tsisy hoe eto fa tena eto. Dia ahoana pasteur par rapport an'ilay hoe anarana ao anatin'ny fiankofana? Voalohany indrindra amaro-toerana ny fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra sady isehon'ny fankasitrahana ny amin'ny fiankofana marina izay lazain'i Jesosy, ny fahalalantsika ny fahamarinana momba ny reto teboka vitsivitsy eo zaraiko reto. Voalohany indrindra pasteur, mety ho tadidin'ny pasteur sady asivo micro kely ihany, ny mahakasika an'le teny momba ny hoe ny testamenta taloha dia fisehoany fanomboany fisehoany voninahitra mialevina ozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa ny testamenta vaovao dia lay endriky ny voninahitra tena izy ombany fanahy, satria le voalohany mitondra fahafatesana, le faharoa mitondra fiainana. Mba vakio kely ny izay pasteur amin'ny anaran'i Jesosy azafady eto am-panomboana aloha. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo vetivety ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy, izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy mahavelona. Fa raha ny fanompona ny tondra fahafatesana aza izay voasoratra tamin'ny vato no nisy voninahitra ka ny zanak'Israely tsy nahabanjana ny tavany Mosesy no ny voninahitra ny tavany izay ny alevina, tsy mainka hisy voninahitra ny fanompona homban'ny fanahy. Amen. Amen. Ny fanompona misy antsika amin'izao le fanompona homban'ny fanahy. Fa ny testamenta taloha dia voalaza hoe fanompona mitondra
fahafatesana satria miompana tamin'izay voasoratra tsy tena niariary ny fahamarinan'Andriamanitra satria olona manan-kile nampiasain'Andriamanitra. Dia Andriamanitra tena ny eritreretin'ny pasteur le fitiavan'Andriamanitra anitsy fiankofana satria ny olon'ny testamenta taloha nitaratra an'Andriamanitra tao ambadiky ny fisian'olona. Ary io ny problème mbola hoentin'ny fampianarana amin'izao andro farany izao manondrolona. Jereo tsara rehefa hiteny zao tsika momba ny hoe ositra momba ny ana dia testamenta taloha foana manondro an'i Moïse, manondro an'i Elia tamin'ny Elisa. Reo karazam-pampianarana zay maneho ny aloka zay aneho an'i Kristy zay ho avy. Tsy feno fepetra mpanondrona an'i Kristy, fanehoana an'i Kristy azafady teo amin'ny testamenta taloha, fa Andriamanitra ny seho teo amin'ny olona nanondro an'i Kristy zay ho avy. Boky Petera ao mety fantatry pasteur le toko sy andinina. Petera voalohany mety toko voalohany toko faharoa zay le hoe le olon'ny testamenta taloha rehetra sy ny mpaminany zay nanambara tamin'ny alalan'ny fanahin'i Kristy zay tao aminy ny amin'ny zavatra ho avy zay tsy natao an'ny olona tany taloha fa tany amin'ny testamenta taloha fa ho atsika androany zay manambara ny fisian'i Kristy sy ny fanahiny zay miasa ao anatintsika. Jerena kely zay pasteur azafady manondro an'i Kristy ny testamenta taloha fa tsy maneho ny fahafenoan'i Kristy amin'ny mahaloka an'ilay izy. Ny anaran'i Jesosy Petera voalohany toko voalohany ny 9 ka hatramin'ny 12 anaran'i Jesosy. Ny amin'izany famonjeny zany dia nitadiavin'ny mpaminany sy ny katsahany fatratra dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny nikatsahany zay andro na zay toetry ny andro nitondroan'ny fanahin'i Kristy ao anatiny raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra izany zay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitoro ny filazantsara taminareo amin'ny fanamasina zay nirahana avy tany an-danitra ary zany zavatra izany koa renge dia tiany anjay leodiniany. Amen. Amen. Enonareo tsara ve reo zavatra anankiroa reo? Kristy zay ho avy aloka no nisehony tao amin'ny testamenta taloha, ny mpaminanina ndray fanambarana laza zavatra tsy fantany fa nitondrona amin'ny zavatra ho avy zay ho atsika tanteraka tao amin'ny Kristy taty aoriana rehefa vita roa rivo taona lasa teo amin'ny azo fijaliana ny famonjena nidina ny fanamasina ary androantsika natao iaina n'ilay fahasoavana zay nampahitana tany amin'ny lasa nefa efa réel réalité androany ao anatsika amin'ny alalan'ny Saint-Esprit. Zay ny tiany Baiboly ho tenenina. I Prince mitsangana etsy any ase azafady sokafy io rideau io dia avereno amin'ny plasiny rehefa aveo sao dia mamay pasteur fa eto amin'ity sisiny ity eto eo amin'io dia sokafy le izy, sokafy le rideau zay le misy masoandro, le misy masoandro amin'le fotsifotsy ery amin'ny sisiny itsy le misy masoandro iny eo dia mitsangana se eo tandrifan'le masoandro, mitsangana se tandrifan'le masoandro zay mitsangana eo amin'ny tandrifan'le masoandro. Ino io hitantsika eo amin'ny tarafiny masoandro? Aloka. Hitantsika eo amin'le aloka ve ny lokon'akanjony? Hitantsika eo amin'le aloka ve hoe jinona nanaovany? Fa raha eo tsika no mijery dia tsy hitantsika izy fa fantatsika fotsiny izy hoe lehilahy kosa io e. Dia idio amin'izay le rideau zay dia mivoa amin'izay se dia makanesy eto tsy aloka tsony fa tena izy efa hitantsika ny akanjony, hitantsika daholo ny momba azy ray manontolo, fantatsika na ny lokony aza. Ao anaty aloka tsy fantatra ny lokony, tsy fantatra ny akanjo, tsy fantatra tsara hoe izy ohatr'izay. Testamenta taloha manondro an'i Kristy aloka manjavozavo fa rehefa tonga Kristy dia naseho ny fahafenoa ny fisehoan'Andriamanitra ao anatin'ny plano-pamonjena ho atsika, fahasoavana ho atsika zay niriny mpaminany ny testamenta taloha fa tsy mbola tanteraka teo amin'ny fiainany. Ianao zany le nirindry Isaia mba ndry Jeremia no eo amin'ny toeranao androany anana ny fanahin'i Kristy ao anatinao, tsy maharety akao n'Andriamanitra. Dia mba fantatsika ve andana amin'izay fa tsy manina dia mba fantatsika ve ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Be dia be ny fampianarana miverina any amin'ny aloka
rehefa misy zavatra tiatsika ho tanterana tsaratsara tiatsika ho voizina ao anatina fampianarana, vitatsika mihitsy no miteny hoe ary Elisy ane ka niankison tao amin'ny Eli. Non, double portion tao amin'ny Élysée. Amin'izao ne tsika ne tsy olon'ny testamenta taloha fa olon'ny testamenta vaovao, hoe olona miaina sy misitraka ny zavatra nataon'i Jesosy fa tsy alika ao ambanin'ny olona tsy tanteraka nampiasain'Andriamanitra. Ao ny fatra omen'Andriamanitra anao tsy hoe fanahy anjarany roa avy amin'ny olona tsy tanteraka, fa fanahy amin'ny fahafenona ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany raha hitory aminao sy hampianatra anao ny ahafahanao manana anjarany roa. Mpampianatra diso ahako, Posisy Paoly mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Mangataka aho izy mivavaka ataonao zany, Saint-Esprit en plénitude, fanahy amin'ny fahafenona, fa tsy anjarany roa amin'ny fanahy. Double portion Ancien Testamenta taloha, fahafenona testamenta vaovao. Dia afantatrareo le fisehoan'le fiankofana diso amin'izay. Raha vao miverintsika mipratike ny Ancien Testament na ny mampiatra ny testamenta taloha ho fiainana, dia disotsika satria le ampahany ao anaty alika mbola tsy nisehony ny iverenantsika. Dia zay no mahatonga an'le hoe ianao te mbola hiverina any amin'ny fiainan'ny olona ny tsiriritra ny fisianao, ary iza no mitondra ao anatin'izay ny devoly. Ohatr'izay na mitany aneva ao anatina fampianaran-diso, azo aniny ty ozy izy, fa raha inana ny tianareo dia tsy ho faty. Nefa izy alohan'ny inana an'io efa niforon'Andriamanitra tsy ho faty fanana ny endriky ny tsy fahafatesany. Dia tena tonga avy any le fampianatra diso, arafika ny tsara mihitsy ao anatin'le fampianarana ohatry ny mamondronono zany, fa diso tsy ao anatin'le plan nifankahitanao amin'Andriamanitra, le lesona hoentiny. Dia raha vao tsy manana esprit de discernement matanjaka ianao, tonga dia very ao anatin'ny lalam-pandehanana sy fisorana anao sy sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha misy zavatra tena nitenenin'Andriamanitra. Fantaro hoe inona ny tena niteneniny, alalanao ny karakteran'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta vaovao misy ny fitohizany zany tamin'izay nisehony Jesosy amin'ny fahatanterahana. Dia jereo fa Jesosy rehefa tonga nitsiny Moïse nefa tsisy nanitsy mihitsy hatramin'izay. Nitsiny koa Eli nefa tsy sananitsy ianao satria considéré ho mpamina ny lehibe nisehon'Andriamanitra tamin'ny fisetrasetram-pahasoavany ireo olon'ireo. Fa nitsiny Jesosy. Donc rehefa tonga ny tanteraka tsy sombotsombontsony. Zay no natonga n'Andriamanitra naneo any Elisy Moïse teo tentombohitra ny fiovan'endrika, Matteo 17. Ty ny zanako malalako, zay sitrako, izy no enoy. Fa maninona Eli no eo, maninona Moïse no eo? Ny fakasitrahana tsy ho amin'ireo olon'ireo intsony, fa Andriamanitra mihitsy no niteny avy any an-danitra, ity no enoina Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny pratika ny teny Mosesy, ny fampiarana Mosesy ny teny diso. Nameno fisaoram-bady daholo ny olona izay te hisaotra, izay te hisaotra ny vadiny, divorce. Posy Jesosy saotra n'izany tany aloha. Ay Jesosy zany talohan'ny Moïse sy Eli. Dia ny pratika nefa izy taty aoriana vao niseho, zay ny mandriamanitra azy, alpha et omega. Dia hozy Jesosy zao ny tena izy fa tsy ohatran'ny nataon'ny Mosesy. Hiditra ny Jerosalema, hiditra ny Samaria indray mpianatra Jesosy. Teo amin'ny fanaovana ny asa ny mpianatra Jesosy i Jakoba sy John. Dia ohatrany somary tsy dia tsara ny nandraisany zareo an'i Jesosy. Dia hozy izy ry zareo, andona nga andatsahanafo ohatrany tamin'ny nataony Elia. Dia hozy Jesosy fa fanahany inona ny ao anatinareo? Zay mihitsy fanahany inona? Fanahany Eliko. Le nataony Eli fotsiny veriny. Dia hozy Jesosy tsy zany, zanako le tsy tonga andringany. Ay zany tao anatin'ny Eli koa zany nisy plaisir teman'ika. Dia hitanareo raha vao manaraka any Eli anao fa tsy menao ny Jesosy, dia le mpamitsavy etsy avaran-tananareo tsy mampandeha ny fiainanao no zonao, satria mamelanja ny fiainanao mandeha eto ambony tany no ny fiainam-panahiny tiany Jesosy ho vonjeny ianao. Tsy ampy mifatra amin'ny fitiavana ahafahanao mamela andohalika ho an'ny hafa, satria ny mission an' Jesosy tsy ohatran'ny eny Eli fony olombelona nampiasaina miakatrakatra eny an-dalana eny. Dia raha vao manaraka azy koa ianao, fanahany Eli ny ao anatinao fa tsy Saint-Esprit. Satria ny fanamasina manetry tena, fanamasina tonga mba hamonjy ny hafa, hanao n'le mission mpamonjena nova ny hafa ho an'Andriamanitra tanteraka, mamelanja ny fiainam-panahin'ny olona ho vonjena. Mihoatra no sakany ety ambonin'ny tany zay ilanao fifaliana sy fiadarana hoe mila mandroso, arovana ny anao rehefa feno fahasoavan'Andriamanitra. Tsisy tokony atahorana ny amin'izany fa aza vesaran'ozona ny altaranao. Dia
dia manomboka amin'izay le fampianana izy aloha misy vokatra kena olona n'Andriamanitra ve hanosina tsy tranga zarany devoly raha vavalatsaka amin'nony olona sy amerezan'ny olona fa tadidio fa rehefa ho avy fotoana eo amin'i Jesosy anadina andreny rahalahy to be Jakoba sy Jona reo ny apôstôly dia ohatra zany za zao apôstôly androany fa zany mena fahafahana nosina fa tsy ohatran'ny Jona zany dia tsy mpanaraka an'i Jesosy ianao zany fa fanahafa dia aza avesara nosina ny altaranao aoko tsodranony eo amin'ny altara aoko alahelo mpamosavy mba miova fony eo amin'ny altara aoka mba mandohalika eo an'ny olona tsy tanteraka fa tsitrak'Andriamanitra ny hamonjy andreny olon'ireny ary mifandreseny ninona fifaliana andany raha mpanota anankiray mibebaka ny anao mpanota tsy mibebaka fa nozononao dia maty na me fifaliana ny lanitra ve ianao zany fampianarana sy fiankofana diso ho aizy tsika zao ho tongotsika any amin'le hoe fiankofana makasika momba ny anaran'Andriamanitra. Ny problema mitranga dia tsotra. Misy fotoantsika manara-dren'ny rano fotsiny fa ty zavatra nitranga ty za atao amin'ny birao ako nivavaka ako dia nangataka tamin'Andriamanitra miantso anao a Jehovah Jireh tianao mpamatsy mahagaga Jehovah Tsidkenu Shalom Jehovah Shalom Jehovah tononoko daholo ny anaran'i Jehovah rehetra dia nitonoko amin'ny fananako amin'ny anaran'i Jesosy dia ozy izy Jesosy tamiko tonga dia henoko ny fanamasina ny teny tsy tafakatra ary tsy reko ny vavakao gaga hatramin'izay taonety ihany fa inona ny antony nandohalika ako tena nandohalika amin'ny vavaka dia nanao délivrance ako fa izy zany fanahy manohatra anahy tsy anso ny anaran'Andriamanitra zany dia ozy izy sakafo izy izy ny teniko mpampianatra anao dia fantatro fa zay le ositra avy amin'ny fanahy ampianatra anao fahamarinana rehetra zao ny lazainy ny sehoako tany amin'ny testamenta taloha dia fisehoana amin'ny ampahany isaky ny mpanompo izay ampiasaina anehoana n'le ho avy omena anarana amin'ny fahatanterahana. Inona ny tiany fanamasina ho tenenina rehefa tonga Gideona nanangana altara ny teny hoe Jehovah Nissi Jehovah Shalom angamba izay hoe Jehovah fiadanako dia nomeny anarana le altara hoe Jehovah Shalom anarana altara le izy le pasteur jereo tsara ny zavatra nisy eto Gideona Jehovah Shalom ampitsara toko fahina 420 ary Gideona nanorina altara teo an Jehovah Shalom mbola ao firatany Ebrizity zany mandrakandroany Jehovah Shalom na Jehovah no fiadanana anara ny altara ny Gideona le izy dia ndolo tsika iresaka koa fa ny altara tsy toerana amin'izao ianao zany tsy manana altara ho anao zany fa ny altara iombonantsika ny azo fijalian'i Jesosy tsy marety akao an'Andriamanitra famonjena no altara iombonantsika tsy possible zany hoe bakanesa ty aloha ty amin'ny altara tsy altara zany eto estrady eto tsisy fanamasina zany eto ko kasikasianao hoe andray ositra na haka ny ripitirianao dia hoe ifandray amin'izana non ao amin'ny Jesosy rery ny fahafenon'ny fahasoavana sy ny fanahy zay ao anatintsika noho izany ampy sy feno ny anaran'i Jesosy fa tsy eny amin'ny altara na mosoara na menaka le izy mety misy fanahy maly eo ambadika le izy fa tsy akasitan'Andriamanitra le izy ahoana ny tenenako an'izany miverina ny amin'ny testamenta taloha daholo reny olony reny verina ny amin'ny testamenta taloha efa tonga ny tanteraka dia tsisy sombotsombony intsony tsy izay ny lazainy soratra masina no zany efa feno le fisehoana ko maninona ianao mbola miverina any amin'ny aloko ny antony matoanao miverina any amin'ny aloko tianao ho floa ny vision an'izay manaraka anao tsy hafantatra ny marina fa hiantehitra aminao ndao antsika aneo kely any Abrahama tamin'ny altara zay natsangany ma Jehovah Jireh fotsiny ho jerentsika dia ho ampitahintsika amin'i Jesosy Kristy dia zava aminao ny zavatra ho zaraiko bakeo kely ny pasteur Jehovah Jireh
Ary Abrahama, Genesis 22:14 ilay izy. Genesis 22:14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Dia izay no anaovana mandraka ankehitriny ny hoe any an-tendrombohitra no isehoan'Andriamanitra. Azonareo io teny io? Ny dikan'io teny io zany dia zao hoe ary ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe Jehovah Jireh. Ny anaran'ilay tany Jehovah Jireh. Teo amin'ny toerana io zany Abrahama nahita an'Andriamanitra rehefa nanolotra ny Isaka. Dia avy eo nisondry kritrala teo taorinany hosolony Isaka rehefa afaka Isaka. Dia teo zany Abrahama no niteny Jehovah mahita. Dia ny anaran'ilay tany nataony hoe ny anaran'ity tany ity natao hoe Jehovah Jireh. Ianao zany rehefa manao hoe Jehovah Jireh dia mankalaza ianao ny tanin'ny Abrahama satria anaran'ny tany ilay izy fa tsy anaran'Andriamanitra ilay izy. Raha tena hoe vaky teny tsotra ilay izy tsy asiana interprétation dia izay ny fahamarinana. Jehovah Jireh tsy anarana ny tenen'Andriamanitra hoe tia ny anarako, fa anarana ny Abrahama ny taniny. Ohatra ty tany mpiangonana ho amin'ny pasteur Nalson ty dia nataony hoe Jehovah Saloma ohatra. Nataontsika hoe mon repos, Jehovah fiadanako, fitsarako. Tam'izany. Dia ianao zany aty aoriana manandra-tanina misaotrana ho Jehovah fiadanako. Tsy any amin'ny Jehovah kory izy fa anara-tany ny pasteur Nalson. Diso ny fiakofanao. Dia ny dikan'ilay izy any an-tendrombohitra no isehoany Jehovah. Dia rehefa tonga Jesosy tsy zany nanohatra ny Jehovah Jireh fa Jesosy no nanohatra ny Jehovah Jireh. Jean 4:21 ho avy ny andro tsy eto amin'ity tany Jerosalema na iry amin'ry tendrombohitra iry ny ankofanareo amin'Andriamanitra. I Abrahama miteny hoe miseho any tendrombohitra Andriamanitra, Jesosy niteny hoe tsy antsony izy. Le Jehovah Jireh mihitsy no nitoeriny Jesosy hoe tsy eny tendrombohitra na Jerosalema fa zao le izy solony roa le tendrombohitra sy Jerosalema ao anatinao amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dia ndony tsika hieritreritra sy saina an'izay rehetra mbola miantso an Jehovah Jireh sy teny tendrombohitra. Jesosy nanitsy tsika ny tsy tonga saina. Tsika manonona fa efa dépassé par l'événement. Efa tsy antsony Andriamanitra satria efa tonga nofo izy, tsy katsanao Jerosalema intsony izy, na ny tendrombohitra intsony izy, fa efa ao anatinao tamin'ny alalan'ny fandraisanao an Jesosy izy, ary eo amin'ny fiainanao manampy anao sy mitarika anao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tenenao akaikinao, raha vao diso Andriamanitra ianao dia diso fiakofanao hoe. Avereno, raha vao diso Andriamanitra dia diso fiankofana. Hoy Jesosy amin'ny 9:20 hoy Jesosy taminy raha vehivavy minoany izy izy minoany Jesosy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema azy no ivavahanareo amindray. Dia toy izy ane 9:20 ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatrareo satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Toy izy 9:17 fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray. Efa tonga izy ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy no tahaka izany. Le taloha teny tendrombohitra sy ao Jerosalema olona mitady an'Andriamanitra, fa le ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana olona tadiavin'Andriamanitra. Fa tatrareo ve lanjan'le fiakofana tadiavin'Andriamanitra sy ny fisasarana mbola ametrahan'ny olona ao anaty fampianarana fomba hijerevanao an'Andriamanitra zay efa tsy eny tendrombohitra intsony ao Jerosalema fa ao anatinao tamin'ny finoanao an Jesosy satria efa tonga ny tanteraka. Dia ny fanamaran'i Jesosy tamiko dia zao, hitanao izy hoe Jehovah Shalom, Jehovah reny anarana rehetrarehetra eny misy anarako, anaran'Andriamanitra tena ny sehoany hoe zao no anarako. Rafa zao dia hoe zany Jehovah mpanasitrana anao, dia izay ny dikany Andriamanitra nanome an'ilay hoe Rafa.
Misy koa sasany tena hoe izy ny Jehovah tsy to, izy no miteny tsy to no anarako, El Shaddai ohatra. Fa misy ao anatin'ny soratra masina anarana nomen'ny olona n'Andriamanitra nahitany azy. Fa reo rehetrarehetra ireo anefany raha kapoka sy jerena ao anatin'ny fahamarinana anankiray dia tsy tena anaran'Andriamanitra daholo ihany, fa titra ny sehoany, satria tsy mahafeno fepetra mahandriamanitra azy. Tsy mahafeno fepetra i sehoany mahandriamanitra azy, fa miampahany sehoany tamin'ny olona samihafa, atao hoe mpanompo ny testamenta taloha. Midika tsy mahafa-po an'Andriamanitra satria tsy anarana ny fiantsoana azy fa titra. Andriamanitra tsy nanome titra anao, fa Andriamanitra nanome anao anarana. Endana jereo ny fanambarana Isaia aminany. Fa reo rehetra izay sehoana tamin'ny titra maro samihafa ny sehoan'Andriamanitra, tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, dia naraviny Isaia mahakasika ny zaza izay ho teraka daholo. Ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra mahery. Hita ao amin'i Jesosy daholo izy rehetra. Dia Davida nampahitana fa hivavaka manandrify ny tempolinao masina, Psaume 182 izay, hivavaka manandrify ny tempolinao masina hanome voninahitra ny anaranao, ny teninao, fa ny teninao dia nomenao voninahitra ho ambonin'ny anaranao rehetra. Satria ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo ny aran'olona tamintsika nahazo anarana tao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ka tandremo fa tamin'ny andron'ny Gideona sy ireo fisehoana maro samihafa, misy firy ny anaran'Andriamanitra, misy ny atao El Shaddai, misy ny El Ra, io ny anarana tena hoe anarana nyresan'Andriamanitra mihitsiny. Rafa Mekadiskem, iza koa ny aty, izao Zaizy, zany zao dia anaran'Andriamanitra daholo zany. Reo rehetrarehetra ireo zany anaran'Andriamanitra nomeny. Dia misy ndray anarana sehoany tamin'ny olona, dia ino nomeny hoe ianao dia Jehovah Nissi, dia ao anatin'ilay Jehovah Nissi anarana altara le izy. Tsy anaran'Andriamanitra le izy, fa nataony hoe izao no anaran'io altara io. Fa i Mosesy tsy niteny hoe izao no anaran'Andriamanitra ny teneniny tamiko, fa le sehoany tamin'Andriamanitra dia mba miteny hoe ameko anarany ty altara ty. Dia nao zany raha vao manao hoe Jehovah Nissi, dia anarana altara le izy fa tsy anaran'Andriamanitra. Diso ny fiakofanao. Ianao zany miombona amin'ny altaran'i Moïse, efa nitenen'i Jesosy hoe tsy izy tsony ny henona. Dia raha voazavatra tenen'i Jesosy hoe tsy izy no henona fa ty zanako lahatokana ty izy Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy nefa niteny an'izany, tsy iza no henona fa Jesosy no henona. Dia anao mbola mitondra ny altarany, misaotra anao a Jehovah Nissi, miantso ny altarany Moïse. Altarany Moïse ny antsoinao, tsy Andriamanitra fa ny altarany. Dia aza dikany anatin'ny interprétation izy, non kosa mba mety le nahitany dia nomeny anarana satria izy ane mpanompon'Andriamanitra. Oui, aza mahivan'oatra zany izy fa fiakofana diso le izy le olona. Tsika tsy eny amin'ny Ancien Testament intsony, fa zay neken'Andriamanitra ekofana sy antsoina, entsofa ampy anao Jesosy. Dia nanomboka hatreo tena mifona aminareo fa tsy miantso an'izany intsony. Ary zao no nahitako fa tena izay tokoa le izy. Rehefa tonga Jesosy dia andana jereo Matthieu, Marka, Luka, John, mba mijereva story. Matthieu, Marka, Luka sy John manko story. Rehefa mijery story ianao, tsy mbola nitan'i Jesosy ianao niantso ny anarany rainy zany tamin'ny mpianany. Fa rehefa nampianatra hivavaka izy, raina izy any an-danitra. Mahafantatrareo amin'izay, tsy hoe tsy ilaina manao école biblika, fa tsara mandalina ao anatin'ny soratra masina koa, mamantatra ny marina ao amin'ny fanahy masina, mba tonga antsika tsy hivily fiankofana any amin'Andriamanitra tsy izy. Efa tsy izy tsony. Ny Jiosy eny tena niteny izay manana ny Abrahama ho rainareo. Dia izy Jesosy, raha Abrahama ny rainareo izy dia nanao ohatry ny nataonareo. Ka ny hanahafana ny ray zavatra atao. Fa tsy hoe taranaki Abrahama aranofo izy Jiosy, aranofo nareo taranaki Abrahama. Fa ianareo izy zanaky ny devoly rainareo, satria raha Andriamanitra indray koa ny rainareo dia nanajanareo.
satria ny jiosy tsy nino an' jesosy fa ny jiosy nino an' Jehova raha fasiny Jehova tsitikeno sy any amin'ny Mosesy any amin'ny clan Moïse tsy feno fepetra anajana ny ray fa devoly no ajaina hoy Jesosy rehefa tsy manaja azy. Tsy altaran'i Moïse no namonjy ianao, altaran'i Jesosy. Efa tonga ny tanteraka naseho hitantsika hatramin'ny akanjony fa tsy aloko atsony. Iny ny mpianatra rehefa avy eo teny an-dalana ao amin'ny Luc 24 nandeha teny dia hoe isan'ny nilaza vaitsangana fa tsy nitsangana nga tsy fantatrao vaovao eto an-tanàna Jesosy ihany nifosany an' Jesosy. Jesosy amin'io mbola tsy misaotra fa mitondra or Jesosy koa ihany or votsa sy kely saina tsy fantatrareo hoe fa tsy maintsy haritra an'izany Kristy mandram-piavaka fotoana. Dia teo indray Jesosy nanambara ny momba azy nanomboka tany amin'ny Genesis sy ny mpaminany amin'ny fiandohana ka hatramin'ny mpaminany. Dia nanomboka fantatra an-dry zareo nangorangoraka be ny fony fa tsy tanteraka ny fiasokafany raha tsy tonga teo amin'ilay fanekena namaky ny mofo Jesosy dia niratra ny mason'ny zareo izy niaraka tamintsika efa nahita ny tompo zahay fa tsy maiky Jesosy tonga dia niasoro ny lamba teny amin'ny ana maninona mora tonga dia vita ny resaka or zalahy kalma aloha za ihany ty tsy maiky izy ny aneho ny tenany fa maiky izy ny ampitodika anao ao amin'ny testamenta taloha manondro azy. Ary zany mahatonga ny fiainany Andriamanitra tsy tena velona ao anatin'ny olona satria ny fitorian'ny olona tsy manondro an Kristy sy manaja an Kristy. Mba jereo kely pasteur amin'ny bokin'ny Jaona toko 5 mahakasika momba ny tenin'i Jesosy na nanarany Jiosy izay nanaraka azy miteny hoe mamaky everinareo fa dinionareo ny soratra masina everinareo fa avy ao aminy ny azahorinareo fiainana kanefa reno manambara amin'ny pasteur Zafady amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 5:39 dinianareo ny soratra masina dinianareo ny soratra masina ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ay. Ny anaran'Andriamanitra tsy Jehova na Allah na Elohim zany rehetra zany titra entson'ny olona azy taoriany fahatongavan'i Jesosy. Ny anaran'Andriamanitra tena izy dia izay nambarany fa izy no tompo atao hoe Jesosy Kristy. Reto porofo efatra maneho an'izany. Voalohany Jaona toko 5:17 Jaona 5:43 izao dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy niraisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Jesosy ny teny za dia avy amin'ny anarany raiko. Dikan'izany ny anarany ray dia atao hoe Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jaona 17:6 rehefa mivavaka Jesosy dia nilaza fa nasehon'i Jesosy ny olona sy ny olona rehetra sy zao tontolo izao ny anarany. Jaona toko 7:1 anaran'i Jesosy nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Amen. Avero kely nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy amin'izao tontolo izao ny anaranao. Avy amin'izao tontolo izao izy vao nomena anarany izy anao ireny ozy izy. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Ny anaran'i Jesosy dia anaran'Andriamanitra. Nasehony Jesosy ny olona rehetra sy zao tontolo izao ny anarany. Jesosy tsy tonga naneho sy nanambara titra fa Jesosy tonga hitondra ny anaran'Andriamanitra. Fahatelo asan'ny apôstôly toko 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Ny eto ambany lanitra tsy misy anarana hafa ho an'ny olona ankoatra ny anaran'i Jesosy. Ary fahaefatra ny any an-danitra koa dia manaiky ny amin'ny anaran'i Jesosy. Zany na tonga ny fanamasina ny rahana ozy Jesosy amin'ny anarako satria valide ny an-danitra ny anaran'i Jesosy. Ary ny any an-danitra mandoalika koa mandoalika tsy tsika eto ihany fa mandoalika ny amin'izany anaran'izany. Filipianina toko 2 manokana amin'ny 7 hatramin'ny 12. Anaran'i Jesosy
koa izany no nanandratan'Andriamanitra an' Jesosy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ tany na ny any ambany tany, sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ny anaran'i Jesosy dia anarana feno na ny an-danitra na etỳ ambonin'ny tany. Fa raha ohatra ianao zany ka hiantso an'Andriamanitra dia izay nasain'i Jesosy etsoina azy Abba Père ray, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay ny anarana nomeny no entsoko ny anaranao, dia tononoko ny fanamasina. Afaka ianao miantso ny fanamasina, fa aza mbola miantso anarana hafa aloha akoatr'izay ny sehoany sy nasainy ho antsoinao, satria ianao tsy mpanompon'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra. Dia rehefa nahazo an'ilay promotion zanaka, aza dedadedaka miantso ny anaran'ny papa. Alao izay anarany ihany efa nahalalantsika azy amin'ny testamenta taloha, ho rakitra ny sehoany manokana tamin'ny olona izay mbola tsy nahalala azy fa ny sehoany amin'ny mahandriamanitra azy. Fa ianao tsy ny sehoany amin'ny mahandriamanitra azy, fa ianao natsanga no zanany tamin'ny alala ny fandraisanao an'i Jesosy. No zany ny anaran'i Jesosy no ahalalany ianao, fa tsy anarana hafa tamina alitara hafa izay niantson'ny hafa azy hatrany am-boalohany. Ianao olo ny fanekena vaovao fa tsy fanekena taloha. Alitara aloka ve no etsontsika an'Andriamanitra, sa le alitara efa vita ny famonjena, ny tsiriritiny izay nanangana alitara tamin'izany, nahita azy tamin'ny ampahany, nefa ianao efa ny sehoany amin'ny fahafenony. Manetretena eo tana mahirin'Andriamanitra, meo voninahitra Andriamanitra amin'ny fiakofana marina, dia tsy ho raraka mandrakizay ny vavakao ary tsy ho diso ny fiakofanao. Ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mino androany maraina fa feno aloha zay ny amin'ny fiakofana fotsiny. Mbola be dia be ny ao fa amin'ny manaraka indray tsika efa lavalava ihany zay ny amin'ny fiakofana. Ary inoko fa mazava aminareo izy ary hoentin'ny fanamasina tsika. Afaka maka maimaim-poana zay moa tsy mivarotra toroteny. Fa ny toroteny tena tsy azo avarotra satria tsy avy aminay. Tsisy botika anakiraika hoe toroteny no atao satria tsy avy aminay le izy. Fa afaka mitondra USB fotsiny ao dia aparitaka fotsiny alefaso ny toroteny. Ny fiovana ny important fa tsy vola. Dia afa mafy an'Andriamanitra. Toroteny zay tsy mivarotra. Afaka mandeha fotsiny tonga dia maka dia amin'izay enoy le izy dia iainy le izy, dia fatary le izy, dia alaliny le izy. Briefing natao teto androany fa raha développeny io mbola lasa lavitra be mihitsiny. Satria raha titra zany hatramin'izay ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny olona tsirairay fa tsy anarany, na no sehoany tamin'ny olona na nanomezan'ny olona anarana azy titra, satria manokana le izy. Fa ny anao tsy titra fa anarana no nomeny anao. Ary io anarana io fa voaporofo, izy tena ny teny any an-danitra manaiky an'io. Na ny fanamasina zany dia hoe hoany aminareo ny fanahy izay irahana amin'ny irahany ray amin'ny anarako. Zany hoe Jesosy zany eo ankavanany ray, dia maniraka ny ray ny fanamasina. Fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta eo ankavanako, mandany anao eny ambonin'ny tany. Ohatrany zany zavatra nisy tany an-danitra, irahany ray amin'ny anarako. Dia ny famonjena aza velo voakasika mihitsy fa sao diso ny fiankofanao. Aza mametraka fampianarana misarika ny mason'ny olona, anisy elanelana ny fisiany olona io, tsy ahafahany tena miombona amin'Andriamanitra tanteraka amin'ny alalan'ny fisianao mampafantatra azy. Dia tia ny problema ao anatin'ilay fiakofana diso anankiray farany ary dia ho faranako ilay izy, ny ray ara-panahy. Jesosy ny teny aza vela iso ray ara-panahy fa tsy ny ray nareo izay ny an-danitra rery. Tsy ray ara-panahy ny misy fa ray ampinoana ny misy, satria niteraka azy tamin'ny filazantsara hozy izy Paoly. Raha ny teny an'iny tokana hozy izy no niteraka anareo na maro azy mampianatra anareo, dia izay niteraka anareo tamin'ny filazantsara. Le filazantsara niterahana no mamaritra ny maray ao amin'ny finoana, satria le filazantsara avy eo amin'ny teny tsy mety loha no niterahana anareo. Zay ny tenen'ny Petera. Ndika fa raha vao miova le teny dia tsy le niteraka anao tsoa satria nova karazana anao le izy. Zay ny madiso ny fampianaran-diso, mampiteraka anao amin'izay filazantsara tsy miorina ao amin'izay nilan'Andriamanitra anao, fa any amin'ny anganongano mitarika anao
tsy ho tanteraka ny amin'ny volontén'Andriamanitra. Dia matetika jereo tsara fa ny ray era-panahy raha vao mitoetra eo amin'ilay fanahy tsy zakanao satria toeran'Andriamanitra dia manondrana ianao dia manomboka lasa tsy mahavita ninninina tsony le mpino raha tsy noho ny fisianao tsy maintsy mierany dada tsy maintsy amin'izao satria le dada tokony ho Andriamanitra tsony sy anteherana lasa ianao le izy. Ray am-pinoana misy ny ray am-pinoana za zao ohatra zany tena zany amin'ireo ekipa rehetrarehetra mahafantatra zany daholo ny atao amin'ny ASVKL tena mijoro ahako raha vao miova amin'ny filazantsarako dia tsy zany no niteraka anareo fa Andriamanitra mety efa tsy hotsony aho zany no zany tsy mendriky nitoetra amin'ny toeran'ny ray am-pinoana izay mivadika finoana satria raha voara-panamako teny amin'izay alenao no alenao kravera zany dia ndeha daholo nareo satria ny teny miazona ny olona sy mitahiry ny olona ao anaty fampianarana ampiorina ny olona ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ino no niterahana antsika sy nananganana antsika ary ino no amantarana Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahin'le teny ao anatintsika atao hoe fanahy masina. Raha vao pirofo fô amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara le teny. Tadidio misy pasteur anankiray tany tsy tononoko fa pasteur anankiray tonga io pasteur io dia niteny tamiko pasteur Rodolphe sao zao vao tokony atao batisa fa maninona teraka tao anatin'ny filazantsara amin'ny fitahiana dia tena natonga anazy aho izy mbola tsy ampy fibebahany zany motivation tato anatiko dia ny hoe ahoana ny ampandrosoana fiangonana fa tena miroborobo ny fiangonana tsy efa 1000 membres sa 1500 membres ngarainy fa rehefa nandre filazantsara ohatr' zao izy tia ao izy tena alao atao batisa amin'izany teny zany papa moa fiantsony hoe dada zany amin'le finoana teo zao maintsy anazy raha inay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao paster zay lazainy Jesosy amintsika noho izany tiako ho fantatrao fa raha mbola tena sady nitomany izay ao izy vao tena bebaka reko izy lanjan'le filazantsara fa hatramin'izay ohatra ny hoe andamina fiainana eto ambonin'ny tany no nitoriko ny tenin'Andriamanitra fa vitsy ny olona safosafoky ihany izy efa fantatra ihany fa tsy tena nidirako lalina dia hoy izay taminy Andriamanitra tsy niantso mpiasa fa Andriamanitra nanangan-janaka communion ny fandraisana amin'Andriamanitra fa tsy relation fotsiny. Rehefa tsara ny firaisana sy ny fimborona amin'Andriamanitra mety pasteur ny zavatra rehetra ndao araresy lahatra ianao dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy dia hoe Jesosy ny teny dia ahoana ny fanaovana batisa ny apôstoly tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy nananganany azy Jesosy naniraka hoe manaova batisa azy amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina Jesosy ny teny aniny mivantana dia rehefa avy eo amin'izay atsangana izy amin'ny anaran'i Jesosy dia ohatr'izao fanaovako batisa pasteur asitrikako amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izy dia atsangako izy amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay izay nasain'i Jesosy atao ny tanterahako ary izay nataon'ny apôstoly tafiditra ao anatin'le izy ihany koa satria disciple ahako dia tsy maintsy manaraka an'izay nilazain'ny lehibe ako tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Atsangano ny tananareo azonareo ve zany teny zany tsangano tsara noho izany tadidio fa tsika tsy natao hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona andemo ny fanahin'ny olona ampiatra ny hevitsika fanangana azy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra alalan'i Jesosy ijoro an'i Jesosy fandrain'i Jesosy rehefa tsy eo ianao fa miherotra amin'ny 20 alina au moins anana ny antoka hoe tsy pastera no atsony fa Jesosy no atsony zany mahatonga ny olona be dia be maty eny tsy mihetsika ny finoana raha tokony hanam-pinoana an' Jesosy izy ifandray aminy pastera reniko any am-pandriana fa mety reraka no atsony efa nomen'Andriamanitra lehilahy tsirairay avy eny tapon-dohany rehetra ny fahafenoana amin'ny Pentekosta ny dikan'izay manana ny fahafenoana fanahy ohatry ny ananako koa izay rehetra ny haino tao amin'ny teny nandray an' Jesosy Kristy Jesosy mivelona mandrakizay ny anarany nomentsika voninahitra mandrakizay ndao ity tanana mafy be Jesosy rery any halleluja. Daontsika ary hivavaka manoloana n'izany teny fahamarinana ary teny manintsy teny fiainana ihany koa mety niaraka teo daholo ihany tsika noho ny amin'ny fiheverantsika fa izay ny fanaony rehetra izay ny fanaony maro dia ny fiverenanao amin'izay nilazain'i Jesosy anefa manintsy atsika ary inoko fa hitandrantsika manomboka androany ny amin'ny fiankofantsika pasteur manokana amin'i Jesosy sy ny fiankofana hitariantsika ny fiangonana ihany koa mba ho tena ao amin'i Jesosy. Ao afoana tananao dia mifandraisa amin'Andriamanitra am-pody resao izy fa dadanao izy antsoa izy hoe rainay izay ny an-danitra tonga izay amin'ny anaran'i Jesosy fona aminao izay satria ampahazarana avy amin'ny fampianarana voarainay tsy no alalininay na niverenay tamin'izay niteneninao fa noheverinay fa marina maton'ny torian'ny hafa
na tonga anay nanao fiankofana diso, ny antso anarana altarana mpanompo tany aloha zay, ny antso anarana tany anarany Jerosalema tamin'izany, ny antso anao tamin'ny titre zay. Dia misaotra anao fandroany mamangy ny fiainam-panahinay ianao, mamangy ny fiangonana. Hitsangana vaovao zay Jesosy ary mino fa mifamindramponao efa vonona. Mamindra fo aminay, mamelany elokainy amin'ny fahadisoany ny fiankofanay lasa nitodika tamina altara efa tany aloha, sy anarana maneho titre fa tsy hoe anaranao. Vavak'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, irehatra tao anatiny esprit de discernement, ny faherezana anitsy ny fiankofana manomboka androany. Fa ianao Jesosy eo no anarana mendrika ampitodiana sy ampifantohana ny fiankofana, mba ho tonga fiangonana mpino zanak'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra, mpiankohaka amin'ny fahamarinana sy amin'ny fanahy zay le tadiavany ray. Tsarovany koa ny fiangonana tsirairay avy izay tonga eto tafiditra anatin'izany programa mpantsiana, satria efa akaiky ny fiverenan'ny mpapakatra. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Anatina fotoana fohy amarana antsika ny tapany voalohany, raha mety misy fanontaniana tompo mahakasika an'le zavatra anankiroa amin'ny antsianany fiankofana. Ilay voalohany dia le hoe fiankofana tsy tambazana, taditsika zay tsy hoe fiankofana satria tsy zay, fa fiankofana amin'Andriamanitra. Na dia tsisy ninona mandeha ary dia miankohaka tsika, na dia tsy hanao ninina ary Andriamanitra ny fiankofana, miankohaka sy mame voninahitra azy tsika. Tsy nony amin'ny hoe enganie mba hanao an'izao izy mahatonga atsika midera, mandihy, tsy mandihy koa za fa manandra-tanana, mitehaka, miorakoraka. Hitanareo amin'izay ve zany le hoe teo a Jeriko vao niorakoraka tonga dia nrodana manda, dia iorakoraka e, tsisy idiran'i Jesosy, tsisy idiran'ny fifaliana, tsisy idiran'ny fanantenana fa orakoraka. Dia anatin'ny fonimpino zany ary Andriamanitra zany rehefa iorana dia mihetsika. Tena tsy zay. Andriamanitra mihetsika foana izy rehefa fantany izay tokony atao, rehefa tena hitany ianao hoe any aminy ny fonao. Le faharoa teo ho fiankofana tena mitodika ao amin'ny anaran'Andriamanitra marina, dia izay nitenenin Jesosy fa izy le anarana ary ray antso an'Andriamanitra ray dia rainay izay ny an-danitra. Tandremana fa ny akoatran'izay titre. Ohatra fotsiny zao hoe nanomboka 2020 zao pasteur Rodolphe fa nahazo an'le teny hoe Jesosy no ilainao. Izay zao tsy hoe anaran'i Jesosy, manjala sary hivavaka ianao dia Jesosy izay ilainao mazava ve? Azitsika ve le izy? Ohatr'izay le hitsina fa ilainao Jesosy, fa tsy izay no iantsoanao azy. Jesosy Kristy avy Nazareta no iantsoanao azy. Dia manoloana andreo fanontanian'ireo dia raisika anatina fotoana fohy ny etaeta mba hahafahana mamaly. Azafady pasteur, azafady indrindra fa misy pasteur alahy eriariana ery mametraka fanontaniana. Misaotra betsaka tompoko. Ny fanontaniako fotsiny ny azoko tsara le fampianarana teo, fa amin'izao manko be dia be le fampianarana mivoy ny hoe ny anaran'Andriamanitra mihitsy zany. Dia any amin'le resaka dika teny zany no hitondran'ilay mpampianatra azy hoe ny tena dika teny original na ny tena dika teny marina raha baiboly dia misy miteny hoe Adonai, Elohim sy ohatraohatran'izay zany le izy. Fa ny atsika zany zao rehefa miantso an'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra ray. Dia ny fanontaniako zany hoe diso ve zany zareo miantso an'le hoe anarana tany amin'le testamenta taloha, amin'le dika teny Hebreo izay heveriny zareo fa dika teny fototra tena izy. Zay zany fanontaniako anankiray hoe diso ve izy zany. Faharoa
le anarana le nresan'ny pastera teo hoe anarana altara le anarana Jehova Jireh, Jehova Shalom, Jehova Rafa sy ny karazany teo, tsy tokony hanonona n'izay tsony ve zany, satria izay le fampianarana teo zany. Dia fanontaniako farany a, misy fiangonana sasany koa manko a manambatra an'ireo le trinité na le telo izay iray zany hoe Jesosy rery ihany. Dia iza zany a raha ohatra ka le fampianarana teo a, le rehefa hivavaka zany tsika dia le vavaka nampianaran'ny tompo zany ny atao hoe rainay izay any an-danitra, zay ve zany sa misaotra to. Merci pasteur. Dika teny fototra dia izay le voalaza teo izay hoe Adonai, Elohim, Shama, Hébreu iny mantsy. Tsy any amin'ilay dika teny zany le problemantsika hoe nisoratana tamin'ny teny Hébreu na nitononona tamin'ny teny Hébreu. Satria rehefa sitraka Andriamanitra ny anononana ny anaran'i Jesosy amin'ilay anarana amin'ilay teny pirenena. Tsy discuter be an'izay lavitra be fa le fotom-pampianarana mihitsy no iverenantsika. Titre le anarana amin'ilay dika teny fototra nisehoan'Andriamanitra tamin'ilay mpanompo mifanaraka amina asa précis be anankiray. Dia rehefa tonga Jesosy dia Jesosy ilay feno. Dikan'izay tsy hoe hiantso karazanarana be dia be zany tsika, satria efa nomena ilay tena anarana tian'Andriamanitra ho antsonao ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy teto ambony tany hamonjy ianao. Hitako hoe anisan'ny tena mbola problème zany dia le testameta taloha mihitsiny. Napetraka ny testameta taloha ary nomena mba ho vakiantsika, hamantarantsika hoe reny no nitranga mampiomana antsika ho aty amin'ilay testameta vaovao. Fa ny tokony himasoantsika dia izay efa nisokafan'i Jesosy aty amin'ny testameta vaovao. Ireo anaran'Andriamanitra rehetra avy amin'ilay dika teny fototra dia ny tena marina zany androany, satria efa vitan'i Jesosy ny famonjena. Tsy amin'ny jereo tsara amin'ilay Filipiana toko 2 fa ny famonjena nataon'i Jesosy avy amin'ny fanetreny ny tenany no nanomezana azy anarana ambonin'ny anarana rehetra, eken'ny lela rehetra, andohalian'ny lohalika rehetra. Dikan'izay ny anaran'i Jesosy zany no anarana sitrak'Andriamanitra hiantsoana azy faratapony. Dia izay mahatonga le hoe tsy any amin'ilay aloko tsika na dia mahafinaritra be ary ny dika teny Hébreu hoe Adonai, mahafinaritra ilay zany. Na amin'ny teny alisaka dia reniko fa mahafinaritra be Adonai, mahafinaritra ilay zany. Fa rehefa tonga Jesosy ao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay ny zavatra rehetra. Ny jiosy aloha izao miantso any Adonai amin'io ady amin'ny rang io dia miverena io amin'izay tenen'i Jesosy, sitrak'Andriamanitra ve zavatra mitrango io ve? Nefa miantso any Adonai izy. Tsy discuter géopolitique fa verinao amin'ny anaran'i Jesosy hoe inona ny programme nasain'i Jesosy atao amin'ny fahavalo. Tiava amin'ny fahavalonareo, vava anzay manenjika anareo. Ilay zavatra nentin'i Jesosy mihitsy ane no raisitsika, satria Jehova mamonjy ane Jesosy. Dia faharoa, tsy tokony hanonona intsony ve zany, ka raha ny anaran'i Jesosy ary ve zany efa nomena ao amboniny anarana rehetra ve, dia ahoana moa zany mbola hitsotsika anarana hafa? Ny anaran'i Jesosy efa naseho, efa nomena. Ary namonjy ianao tsy Jehova Rafa fa Jesosy. Le nikapohana ane Jesosy. Hitanareo amin'izay ve le endrika isehoan'Andriamanitra mihitsy ny lasa tavelany amin'ilay mbola tsy vita famonjena no iantson'ny olona azy, nefa matoa Andriamanitra nidina ho kapohana amin'ny maha Jesosy azy dia ao amin'ny diakapoka izay niaretan'i Jesosy zany ny tiany hanomezana ilay fanasitranana, fa tsy ilay fiantsoana azy ho Jehova Rafa tamin'i Jesosy mbola tsy nanaiky ho kapohana. Misy zavatra efa mandroso.
dia isika androany zany tsy Jehovah Rafa no antsoinao rehefa hivavaka fanasitranana. Fa efa vita finition tao amin'i Jesosy ilay izy, ary diakapoka tamin'i Jesosy no mahasitrana ny olona fa tsy fahaizanao miantso an'i Jehovah Rafa na ny fahaizanao mihira hoe Jehovah Rafa, fa diakapoka tamin'i Jesosy. Zareo tsara fa raha vao miresaka Jehovah Rafa tsika tsy miresaka diakapoka Jesosy zany. Sa tsy marina hoe zany? Tonga dia Jehovah Rafa resantsika. Ary sitrana ataona zanak'Israely, lasa ilay zavatra taloha mbola aloka no ampidirantsika ny finoana. Ohatran'ny hoe fahafahatsika zany hoe tsy nikapohana aina ika zany Jesosy. Izay mahatonga antsika tsy maintsy miresaka Jesosy, Jesosy foana, Jesosy hatramin'ny farany, fa vao tsy misy Jesosy io dia tsy misy Jesosy. Efa tsy nasianao resaka Jesosy zany. Dia mety hiteny hoe ka Jehovah Rafa ny Jesosy ihany. Kisa rehefa miteny hoe Jesosy ianao mbola mijanona hoe Jehovah Rafa, efa hoe Jesosy ho ziziko. Ary fahatelo Jesosy ina moa ilay farany zay fa aina Jesosy iray ihany ve zany no tokony ho anarana antsona, dia izay mihitsy ilay izy. Satria Jesosy ilay mpapakatra hiverina. Tsy tokony hisy conflit anarana zany fa tokony manaiky fotsiny tsika ao anatin'izay fitondran'Andriamanitra hoe eto izao ilay toerana misy, teto ilay nisy tamin'izany izay aloka manondro ohatran'ilay fanoharana nomeny pasteur Rodolphe teo hoe ilay aloka izao dia hamantarana fotsiny hoe ohatran'ny tovolahy izy zany, fa na ny fiodirany tsy fantatrao, ny tena lavany tsy fantatrao satria ny aloka anie mamita karakaraky ny angle le masoandro sy le source de lumière. Fa rehefa tena miseho ilay olona vao tena hoe way, aika izy lavalava, ary aika izy mitsikitsiky, ary kay ny kopony volony ke tsy araka le ohatran'le ombre hitako teo. Aika ny akanjo zany eritreritra hoe mirebareba be ohatran'ny akanjona jiosy, aika izy ke jinina. Mihaino tsara ve tsika? Dia verinao famakiana ny tentsika pasteur. Tsara tsika mety hoe mamaky boky be dia be, fa za mahita hoe ny tsara indrindra ny baiboly eo an-tanantsika nomeny Jesosy tena tokony ho sakaizatsika. Fa tsy ny boky nosoratan'olona namaky baiboly, fa ianao mihitsy ny tokony mamaky baiboly. Fa ao Jesosy no hiteny aminao, ao Jesosy no miresaka aminao, sy afaka mamangy ianao. Misy dikany matody ny ray mihitsy ny teny izy no enoy. Dikan'izay any amin'ny centre any amin'ny Jesosy daholo amin'izay zany ny zavatra rehetra taoriana ny fidinan'i Jesosy. Eny tompoko. Saotra tompoko. Fanontaniana mbangatana petraka zany amin'ilay hoe fampianarana fiakhofana. Nisy fampianarana zay zany hoe Lucifer moa zany nampitondrana ny fiakhofana sy ny fiderana voalohany teto ambonin'ny tanony. Dia le tanony efa nisy tanony teto taloha, dia tratran'ilay ady natao ny Lucifer sy ny apahatelony an'izay tany an-danitra, dia potika amin'ny tany. Dia ny ranony efa nisy hatr'izay sy ny rivotra, ary zay izy no ohatrany hoe mamora ny fiarah-miasa ny fanahy amin'ny rano sy ny rivotra. Dia zay moa zany izy ny ampiasan'ny zareo le ositra fofinaina sy ny hoe manao délivrance amin'ny lalan'ny rano. Tena tao amin'ny efa nisy tany marina veteto talohan'ilay hoe Genesis toko voalohany zany, satria hoe tao zany ny fiatombohan'ny fiderana sy fiakhofana izay noentin'ny Lucifer. Saotra tompoko. Ya. Rehefa mamaky ny tentsika amin'ny Genesis toko voalohany dia izao voalaza hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Mety misy zavatra mbola tsy nitenenin'Andriamanitra, ary nefa matoa ireo nitenenin'Andriamanitra dia ireo aloha zany no ifantohantsika. Faharoa, ny tena dangereux angambany dia ilay hoe fa manino ny Lucifer mpitarika fiankofana ny lasa nitady fiankofana. Izay angambany tena ho resahako hoe ho antsika hitarika ny fiangonana hiankohaka amin'Andriamanitra tandremo, sao dia ho lasa ianao no hitady an'ilay fiankofana. Tsy hijery hoe maninona ny rivotra sy ny rano, satria mbola tsy nahita an'izay tenenin' Jesosy hoe mampamora zavatra sy tariny, izay amin'izay le tandremana be le fampianarana hybride. Fa tsy hoe ohatry marina dia marina fa miverintsika amin'izay tenenin' Jesosy, fa ny zavatra tenenin' Jesosy dia ny fofinaina avy aminy le izy, fa tsy lasa ohatrany hoe rehefa tsy nitenenin' Jesosy zany dia aleo tsy raisina. Jesosy tsy nampianatra momba ny rano, fa Jesosy nampianatra momba ny teny. Jesosy tsy nampianatra momba ny rivotra,
zavatra nyteneny fotsiny dia hoe zareo nareo tsy mahita rivotra sisa fantarareo fotsiny hoe misy rivotra eto satria mihetsika ny ravikazo ohatr'izay mihitsy ozy izy ny fanahy zay eton'ny fanahy mety tsy ho hitanao hoe makaiza izy fa hitanao eo izy sady mihetsika fa tsisy idiran'ny rano sy rivotra mihitsiny ny fahafahan'Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainanao tsy ao amin'ny élément ilay izy fa ao amin'i Jesosy manjary lasa ohatrany hoe mila manao mouvement misy rivotra ilay mpanompon'Andriamanitra vao sitrana izay amin'izay lefa mitatra zao izay tsy ny tananao misy rivotra ne manasitrany dia kapoka tamin'i Jesosy izy narary ilay izy fa tsy ny tananao mamelaka rivotra fa dia kapoka ny aretan'i Jesosy no mahasitrana amin'ny marary izay tonga eo tsy ianao miteny hoe tsy iny tsy mitondra iny dia kapoka ny aretan'i Jesosy nanasitrana tanao amin'izay efa mivadika adaoly zany resantsika zany efa mivadika le zany efa hoe tonga avy adaoly dia asiana rivotra dia sitrana ianao rivotry ny tanan'ny pastera indray zany lasa manasitrana makaiza zany fiankofana makany amin'ny tanan'ny pastera be rivotra asitsika amin'ny anaran'i Jesosy avy eo sitrana anaran'i Jesosy izy anie mody asiana ny anaran'i Jesosy ny problème ao anatin'ilay zao hoe le fandresen-dahatra ny anatsika mametraka ny lanja le fanasitranana amin'ny fihetsiketsehana fa tsy le fototra iorenan'le fanasitrana tamin'ny diakapoka ny aretan'i Jesosy nomen'ny tompo ny anarany hoe manaiky ny anaran'i Jesosy ny fahefan'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra dia raha vao tsy ampy le communion dia miantehitra any amin'ny ranontsika miantehitra any amin'ny rivotritsika miantehitra any amin'ny menakitsika ville izy satria problemana communion tsy tanteraka le izy dia mitady hevitra avy ety ivelany ikomblena n'le tsy fahafahana ao anatin'le ararotiny devoly izay zavatra izay mba hahafahana izy ne tsy fahavalon'le marary ositraniny fa le fiombonanao amin'Andriamanitra sy mily ny finoanao tsy amin'Andriamanitra any ny objectif any devoly dia tratrany ianao raha vao tanteraka izay zavatra izay dia mila miambina fotsiny fa le resaka tsy hoe le mahaolana vetivety mba ao anatin'ny fampiasantsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny ositr'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahaizantsika mampiasa ny zavatra rehetra fa ny fahafahantsika mifandray mifankasitran'Andriamanitra amaritra ny fionantsika amin'i Jesosy amin'ny mampianatra ny tompo antsika sy amin'ny mazanaka Andriamanitra antsika tsotra le izy Jesosy Matteo Marka Luka Jaona izay fotsiny tsy nanonona ny anaran'Andriamanitra mihitsy izy nanampianatra ny mpianany ary izy dia niteny hoe rainay any amin'ny raiko sy rainareo ohatrany hoe tiany Jesosy io velariny zany hoe ampy ny anarany fa tsy mila miantso hoe rainy Jesosy Kristy à la rigueur tsy mampaninona oka ho mety hoe tafateny ianao hoe Jehovah Andriamanitra rainy Jesosy Kristy mba sy ho rainy Jesosy Kristy tolérable zany tsy maninona fa raha ny fampianaran'i Jesosy dia tsy nanonona ny anaran'Andriamanitra mihitsy izy fa ozy fotsiny izy hoe raiko sy rainareo nanampianatra azy izy tonga dia ray vakeo ny Matteo Marka Luka Jaona ray manontolo fa tsy nanonona mihitsy izy nanampianatra amin'ny mpianany nanonona ny anarany ray fa tonga dia ray abapera fotsiny lazainy eo dia zay ny testamenta vaovao ihany koa jereo fa reo mpianatry ny tompo rehetra dia tsy nanonona ny anaran'Andriamanitra fa nanao ho rainy Jesosy ray zay nataony Jesosy no nataony isika koa nerany tena marina raha voafaritra tena hoe mpanaraka an'i Jesosy disciple an'i Jesosy ny asa ataony no ataontsika koa zay voalaza ny bokin'ny Jaona 7:12 izay hoe zay mino aho izy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria za makany amin'ny ray mazava fe tomko saotra betsaka tompoko na amin'ny fitenenana pasteur Rakotomalala ao amin'ny fiangonana zanaka mpampiavana anisan'ny manakaiky ny andro farany marina tsika ary misaotra anareo mpanompon'Andriamanitra manitsy atsika ao anatin'ny fahamarinana ary iverenantsika ny atovana ny fiainana mandrakizay misy tenin'Andriamanitra anankiroa izay somaro idirako kely somaro metrahako fanontaniana raha jerentsika ny ao amin'ny Matteo izay fantatsika loatra no Matteo toko voalohany izay manambara nahaterahan'i Jesosy nahatongavan'i Jesosy ary eo amin'ny 9:20 izay fantatsika loatra fa hiteraka zazalahy ny Virgine dia ny anarany atao hoe Jesosy izany hoe io Jesosy io dia Andriamanitra zanaka avy any an-danitra torotoroana tamin'ny fanahy masina izay aloha zavatra anankiray fantatro
Raha mijery indray tsika ao amin'ny toko fahatelo dia nandraisan'i Jesosy ny fanahy masina izay efa notany teny anareo teo hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy no henohy. Jesosy io. Ny zavatra anankiray somaro idirao kely zany hatreto satria tsika manitsy an'ilay fahamarinana andovatsika ny fiainana mandrakizay ary hitondrantsika ny olona ho any an-danitra. Dia ny zavatra anankiray hitako zany hatreto dia ny hoe mety ve ny anonana hoe satria anao zao nareo zany niteny teo hoe anarana tendrombohitra anarana altara le nitenenina tamin'ny tenenina teo dia ny zavatra tiako nitenenina dia ny hoe marina fa tany Betlehema Jesosy tany Nazareta Jesosy niteraka. Azo tononona ve ny milaza hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta satria raha ny tena marina dia tsy Jesosy Kristy tany Nazareta le izy fa Jesosy Kristy avy any an-danitra mihitsy. Andriamanitra zany no jerena. Fanontaniana farany famotinako an'izay ao amin'ny Lioka toko 7 io mihitsy zany no somaro ametrahako kely zany any amin'ny Ezra zany tsy resahako fa ny atao amin'ny Lioka azafady tsy toko 7 fa Lioka toko 7 dia ny 7:20. Raha ohatra re mba mety andahory mangataka mpanajana ako ndray aminareo raha lampanopin'Andriamanitra lehibe mba hamaky ny 7:20 fa sy ny 7:20 mba horenin'ny olona rehetra. Azafady tompoko, tsy zany mpampianatra fa araka ny fandiniako ny soratra masina dia te hiezaka hatrany satria te handova ny fiainana mandrakizay ary te hampandova ny olona ny fiainana mandrakizay. Soratra tompoko. Vakina zany le izy. Vakina le izy. Naran'i Jesosy zanaky Melki, zanaky Adi, zanaky Kosama, zanaky Elmadama, zanaky Era, zanaky Jesosy, zanaky Eliezer, zanaky Joreima, zanaky Matata, zanaky Levi. Amen. Soratra tompoko. Satria anarana sarobidy ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny Ezra keo dia misy hoe Jesoa ary miditra ao anatin'ny fampianarana izany mihitsy amin'izao fotoana izao hoe tsy Jesoa ty sao dia anarana mahazatra fotsiny ny anonana azy ary ty Jesosy ty izay vakintsika eto amin'ny 7:20 tsy Jesosy avy any an-danitra io fa Jesosy nateraka ny dadany sy ny mamany io. Azafady pasteur, zanaky ny dadany sy ny mamany firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy niteraka an'io Jesosy ato amin'ny 7:20 io. Manaitra zany ve tsika? Ka ahoana no ahafantarany fiangonana, ahafantarany olona rehetra satria tsika mamerina le tena fahamarinana ho andovan'ny olona ny fiainana mandrakizay. Fa iza zany hatreto dia somary ohatrany hoe mametraka kely hoe raha mangambonareo mety efa naheno nany vavaka tamin'ny misy fotoana fivavahako dia matetika zany tena sarom-piaro sady mampianatra amin'ny mpino mihitsy hoe ilay Jesosy avy any an-danitra nandresy ny fahafatesana ary niakatra any an-danitra mipetraka ao tany-kavanan'Andriamanitra mbola mifona ho antsika mandrakandroany. Zany no angatantsika alalana andovana ny fiainana mandrakizay fa tsy Jesosy avy any Nazareta. Tsy fantatra na io le Jesosy nanana ny dadany sy mamany io le avy any Nazareta. Azafady tompoko. Isoran'Andriamanitra ny amin'izay tenin'ny pasteur zay fa ny anonana azy tsy amin'le hoe mahavy any an-danitra azy satria ny avy any an-danitra izy mbola tsy olona raha tsy nandrakotra ny Maria tamin'ny fahafenonana ny fanahy-masina voateraka Jesosy Kristy nalefa ho any Nazareta zany zay fiaviany amantarana azy hoe izy le Jesosy niavaka zay no mahatonga ny hoe fanekam-pinoana. Ny fanekam-pinoana manondro an Jesosy Kristy eo amin'le adresy ny aviany ary tsisy niakatra afa-tsy izay nidina dia ny zanak'olona. Rehefa niasa ny apôstôly mpianany zay le hoe tsika koa manaraka tsara ny zavatra voasoratra sy voarakitra
rehefa nampiasa n'io anarany io ny apôstôly dia tsy niteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any an-danitra fa rehefa nampiasa n'io anarany io ny apôstôly dia le n'Andriamanitra ho nofo mihitsy teo amin'ny nofo hamonjy ny olona dia faritana tsara na ny fiheviany na ny anarany satria ny finoana mamaritra n'le izy hoe le Jesosy zanaky Melikisy makanina le voasoratra teo iny moa zany tsy dia atao sozoeny le dika teny fototra an'iny range tsy ny teny frantsay izy Louis II Jésus fa ny dika teny fototra King James izy Iosei José donc zany zay le mahatonga antsika mitandrina be koa amin'le dika teny tsy mitovy amin'le Jesosy le anarana hoe Jesosy eo amin'le généalogie iny fa aty ngamba no anankiray amaliko an'izay asan'ny apôstôly 22:8 dia mba pasteur indray naseko mamaky an'ilay izy asan'ny apôstôly 22:8 pasteur azafady asan'ny apôstôly toko 2:20 ny andihy favalo dia rehetra afaka mamaky satria samy manana baiboly tsika tsy baiboly ny pasteur Rodolphe ny vakitsika eto fa baiboly any aminao amenina sa tsy amenina aloha hoe aleloia ary ndao ary io in Jesus name. Merci pasteur. Asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko 2:20 asan'ny apôstôly toko 2:20 dia ny 9:9 izay mifampitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary izao namaly hoe iza moa ianao tompoko dia hoy izy tamiko izaho no Jesosy avy any a Nazareta izay enjehinao. Sotra tompoko. Sotra tompoko. Efa avy any an-danitra izy io. Azafady izy matsy tsy discussion zany tsy hoe tia metraka anina aminareo hoe fa ny zavatra tiako atokavana zany treto zany aloha tia metraka mihitsy hoe ity Jesosy izay nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao ty dia avy any an-danitra ary nitorotorona tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Tena mampianatra mihitsy hoe tsy zanaky Josefa sy Maria io fa i Maria dia fitaovana araka mahavirijina azy nambara mahandriamanitra Jesosy. Noho zany ny zavatra anankiray tiako atongavana zany eto dia izao tsy tia metraka loatra za mantsy rehefa metraka fanontaniana dia ohatran'ny lavalava dia ohatran'ny hoe be dia be ny olo hoe tsy liana amin'izany fa za zany eto tia metraka mihitsy hoe marina fa teraka tany Nazareta Jesosy Kristy napetraka tao anatin'ny kibon'ny Maria Virgine fa mandraka androany eny ny olona mbola jamba ao anatin'ny tsy fahalalana fa zao hoe i Maria mihitsy ny renin'ny Jesosy ary tsy neritreritra n'izany Andriamanitra zany fa olona mitovy amintsika Jesosy dia za zany eto tia anitsy mihitsy hoe io Jesosy tonga eto ambonin'ny tany nandrisan'ny fahafatesana io niakatra any an-danitra ary mbolo avy amin'izao andro faran'izao dia za zany tia metraka mihitsy hoe efa resin'i Jesosy ny fahafatesana any an-danitra izy ary ho avy fa Andriamanitra avy any an-danitra. Ny Andriamanitra matsy voambolana malagasy azontsika zavainy rehefa avy eo anarany ombonany zany satria matonga tena Andriamanitra milaza hoe aza manana Andriamanitra hafa fa tsy izao ihany misy Andriamanitra hafahafa any azonareo. Dia ity Jesosy ity nefany mety ohatra hoe za zao manana mahafinaritra be mihitsy nitorotenin'ny rahalahy pasteur Adolphe dia hoy za zao ohatra za zao raha mbola miteraka dia ataoko hoe Adolphe ny anarany satria mahafinaritra be anahy zany hoe anarana le izy azonao fa tsy hitovy amin'ny oviana mihitsy le izy satria izy efa tena misy antso napetraka Andriamanitra ho aminy. Azafady tompoko aloha amin'izay ilay ajanona amin'izay zao mba ho azo sika rehetra le mahatonga le fanontaniana sy le valana Jesosy eny tsara amin'izay fa hiditra kely amin'le nitenen'ny pasteur Ray Amandreny teo Jesosy tsy atody avy amin'ny ovule ny Maria sy ny inty ranonaina avy amin'ny Josefa foetus efa vita zaza efa misy ny tonga dia nampidirin'Andriamanitra tao amboaky Maria mbola virgine dikan'izay mivavahady zany mbola nikatona tsy nisokafany raha Josefa fa ny zaza efa tao amboaka ao tsara
tsy misy rahany Josefa ao am Jesosy, fa noho ny amin'ny fananganany Josefa azy natanteraka an'ilay hoe avy amin'ny taranaka Davida isy mpanjaka eo amin'ny fanjakana mandrakizay. Miverina nefa amin'ilay taimy manomeny Jesosy fiankofana amin'ny anarana, izy tenany mihitsy no nanetry tena ho avy any amin'ny Bakartie. Bakartie ilay Nazareta, tsy toeram-piaviany olona malaza, tsy toeram-piaviany olona manana ny maizy azy, tsy nisy olona mba namiratra avy any Nazareta izany. Tsy manamaivana ny Bakartie sanatria fa izay ny mba mampazava fa ny ambany tanàna izy izany. Fa fanainy mihitsy ny hoe avy any amin'ny toerana tsy ampoizina, afaka mamoaka zavatra faran'izay tsara Andriamanitra, mba ho fanokafana amin'ny fanantenana ho an'ny olona rehetra, fa tsy tavy any amin'ny lapa noho ny voan'ny Mesia, fa avy amin'ny vahoaka. Dia araka ilay nivakiantsika teo, rehefa manonontsika dia tsy teny hoe Jesosy avy any an-danitra, fa Jesosy avy any Nazareta. Izy raha teo ary mbola niteny tampolo hoe zany Jesosy avy any Nazareta izay nenjehanao. Hitanao amin'izay ilay hoe izay nitenen'i Jesosy no iangatsika, fa ampianarina ny fiangonana sady Andriamanitra izy no olombelona 100% tonga teto ambony tany ahatanteraka ny fahafenon'ny famonjena. Tainy Jesosy daholo tompoko. Raha tsy misy fanontaniana intsony, ay mbola misy anankiray faharoa farany angambany eo. Zay tsy tenen'i Jesosy dia tonga dia tsy izay zany. Fa raha mbola niteneniny dia izay, zay tsika izay. Eny tompoko, nazava ilay hoe ny testameta vao taloha aloka, ny testameta vaovao manondro an'ilay tena izy. Dia ny manitikitika izany ilay hoe ao amin'ny testameta taloha ilay hoe Jehova. Ohatra hoe Jehova ny mpiandrea, tsy hanan-java-mamory esorina ve izay? Tsy ho vakiana intsony ve ny testameta taloha sa misy apahany azo vakiana? Ny faharoa, ilay resaka batisa. Rehefa nandrain'i Jesosy ny olona ka nibebaka tsara, nandrain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiaina manokana, dia tao batisa izy amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Fa teto izany misy mampiadevitra efa fampianarana maromaro dia hoe raha mbola asiana virgule koa ilay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia samy hafa izay. Fa dia lasa adevitra be. Dia teo koa zany na eny formule anankiray hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia atsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia eo zany no mampadiso kely ny eritreritro sy malasa sainao hoe misy formule vaovao ihany koa ve zany ny pasteur Rodolphe ny amin'ny batisa. Tsotra tompoko. Tsy formule vaovao ilay izy, fa izay ny atao hoe fampianarana miorina ao anatin'ny fitarian'ny fanahy masina anao, mitondra fandresen-dahatra ao am-ponao, miainga amin'izay fahamarinana voarainao avy amin'Andriamanitra. Iny ilay Jaona voalohany toko faharoa ny fafito amby roapolo hoe tsy hoe miorina amin'ilay fahazarana avy amin'ny école na ampianarin'ny olona, fa ilay fandinianao ao anatin'ny teny hitarian'ny fanahy masina anao mihitsy ao anatina fandresen-dahatra ho fahamarinana. Jesosy ny teny manova batisa azy izy mampianara azy. Jesosy ny teny izy dia manova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa ilay fananganana indray ho an'ny mpianana ny boky ny asan'ny apôstôly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Ilay izy zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia tanteraka ao anatin'ilay fandevenana. Izay ny révélé ny Fanahy Masina anahako hoe atao izay sain'i Jesosy atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, miara-maty tao amin'i Jesosy, nasitrika izy. Dia tsangana izy olom-baovao miombona tamin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny anarany. Satria ilay fahafenon'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy naseho hita maso teo amin'ny endriky ny olona monjo ny olona, ny tarafin'ny olona raha-pananganana. Tsika rehefa iverin'i Jesosy dia ho tahaka azy tsika, satria ilay kopiany, ilay kopiantsika vaovao rehefa iverina izy dia mitovy tamin'ilay endriky ny nofo taoriany fitsanganany. Dia izay ilay fananganana amin'ny anarany anovanantsika, iombonana amin'ny fiverenany anovanantsika, hitovy endrika aminy.
zay ny anton'le batisa fandraisan-dahatra ny devenina minarandray sy ny zanaka ary mifanamasina vokatry ny fahafoizantsika ny ota sy ny fiombonatsika mifanomboana momba antsika niaraka taminy teo amin'ny azo fijaliana maty niaraka taminy sy natsangana amin'ny anarany zay le batisa dia ny anankiray faharoa teo azo vakiana ave mpisoma tena Andriamanitra mihitsy milaza ny epistily hoe mifananara ny salamo midika fa azo atao mamaky salamo ny baiboly ray manontolo ny vakiana daholo fa le finoana mihitsy tsy any amin'le resaka ny ainan'ny olona tany amin'ny testamenta taloha intsony fa arak'izay nisehony Jesosy tamintsika sy namonjeny atsika ny ainantsika ny epistily. Raha misy ny olona zany milaza hoe ny ana manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatreo amin'ny Jaona ihany ny any tiako vakiana dia miala tsiny fa indira Gandhi koa tian'i Jesosy izy fa izy tsy tia epistily satria tsy nateraka indray. Ny olona vaovao any miaina ny epistily miaina ny epistily ny olona vaovao satria ao amin'ny epistily no ahitana le endriky ny kristianina tahorin'ny fanekena manomboka amin'ny asan'ny apôstôly maha-olom-baovao antsika fa storiny Mateo Marka Luka John hitarafana ny fahamarinan'i Jesosy sy ny teny izay nolazainy tokony ho rahantsika fony izy mbola tonga nofo tetỳ ambony tany naseho tahaka antsika ary niaina tahaka antsika. Ary ny batisa koa aza adino batisa rehefa nandeha teo Jordany Jesosy nitarafy ny hita maso Jesosy olona ohatra antsika fa Jaona mpanao batista napahitana ny fahotany zao tontolo zao tsika tao aminy nanomboka tany Adama mandra-pahatonga an'izay taranakitsika mbola tsy eo ao aminy zao tontolo zao ino zanak'Andriamanitra izay mitondra fahotany zao tontolo zao tsika zany fanahy tao aminy fa izy olombelona solantsika teto ambony tany ho asitrika eo Jordana aza diny fa tsy nanota izy noho izany tsy tokony hibebaka izy fa noho ny fitondrany ny fahotany zao tontolo zao no natonga azy nasitrika tao Jordana dia nidika an'izay tsika natao batisa ra-panahy tao aminy tamin'izy nasitrika tao Jordana. Fa rehefa androany indray tsika mikonfirme manaiky an'le ampinoana ny efa nentiny 2 taona lasa nampahitana ny Jaona amin'ny alalan'ny fanekentsika ino azy ho ao aminy dia androany indray tsika olona eto tany fa izy fanahy ao anatintsika. Zay le takalo-pamonjena anehoana n'le fandresen-dahatra hijoroantsika olom-baovao ao amin'ny Kristy aorian'ny batisa nanaiky amin'ny finoana fa zanak'Andriamanitra ary ny aina mifanaraka amin'izay mazanak'Andriamanitra antsika izay. Tsy mitovy koa ny hoe isika manana azy sy isika efa tonga fananany. Mbola misy dingana ambonimbony kokoa zay. Tsika manana azy, tsika resy lahatra fanaraka azy dia ao amintsika izy. Fa tsika fananany, tsika manaiky-kotariana satria tsy atsika intsony tsika fa ny fanahy no mitarika antsika ary mitondra antsika maneho antsika ho zanak'Andriamanitra. Tainy Jesosy tompoko. Mety hipetraka marina le fanontaniana hoe tsy azo vakiana intsony hoe zany testamenta taloha teo izy Jesosy hoe ireno izy no manambara rehefa maky ny testamenta taloha zany tsika dia tokony alohavan'ny vavaka hoe fanamasino asehoy aho anatin'ity soratra masina ho vakiako ity zany Jesosy. Dia mamaky amin'izay zany tsika Salamo 23 ohatra dia mamaky tsika naran'i Jesosy mba sokafana kely ny Salamo 23 azafady faly. Naran'i Jesosy dao miara-mamaky eny antsika any amin'izay toerana misy antsika vetivety eny. Isa 2 naran'i Jesosy Jehova no mpiandry ahy tsy any an-java-mahory aho. Dia tsy tonga dia mipasany amin'ny andino faharoa ianao fa eo ianao mivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy aiza ao anatin'io zany révélation manondro an'i Jesosy dia ho tarihan'ny fanahy ianao hoe ho Jesosy za no mpiandry tsara dia miresaka aminy amin'izay ianao Jesosy tiako ho tonga le ondry tarihanao tsy hanantahotra fa ianao tokoa no mitondra lasa mitondra conversation entre anao sy ny tompo le salamo vakianao mampangetaetanao ahita azy ao dia tohizinao ohatr'izay dia fanamasina amin'izay no mitarika anao tsy hanan-java-mahory wow Jesosy ny fisianao atao natiko kay moa mahatonga tsy hanan-java-mahory fa tsy hoe ny fahafenoany zavatra iriko sy ilaiko hita maso ampio mba tsy hampahorian'ny filako sy ny zavatra tsy misy ampio mba ho tretrika sy ho afa-po rehefa fantatro fa ianao ny feno eo amin'ny fiainako. Lasa vavaka ny famakinan'le salamo amin'ny etaeta. Le izy zany isika mihitsy ny mangetaeta hitan'i Jesosy alohan'ny mamaky ny soratra masina dia mety le izy. Fa raha tavelo antsika Jehovah mampiandry Davida ary lasa Davida indray ny tadidinao fa tsy Jesosy. Nefa Davida aloka mpanompo tsy tanteraka lehilahy araka ny fon'Andriamanitra fa nanondrana. Jesosy
tanteraka endrik'Andriamanitra feno tsy nanondrana. Modelin'i Davida zany tsy lalana. Modelin'i Jesosy zany lalana. Sady izy ankiony teny hoe za no lalana. Hatrany amin'ilay modèle sy référence mantsy influencé antsika. Mahatonga an'ilay olona ohatra hoe Solomona zao dia mahatonga an'ilay mpiondana Solomona ne lasa mahazo fahendrena fa lasa manambady maro. Satria mepita ho azy ilay fahafenoan'ilay modèle n'ilay olona tsy tanteraka. Izay mahatonga Jesosy nidina mba ho izy ilay modèle. Zao zany tsika tsy mahazo maka modèle testamenta taloha satria ny modèle tsara indrindra amintsika dia modèle ny Jesosy. Fantaniana farany tompoko dia farankoralahy vetivety kely mbola hovaliko ihany le teo ozy izy ny ten'Andriamanitra mijaona toko 5:7-8 efa mivakitsika teo ihany. Dinionareo ny soratra masina, afaka mandinika soratra masina zany. Ataonareo ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Satria tsika zany rehefa mandray soratra masina dia mieritreritra hoe azo fiainana avy eo amin'ilay soratra masina. Atao hoe soratra masina aloha satria Jesosy eto ny teny mbola tsy misy ny filazantsara teto. Satria teto izy vao ny teny mahakasiky mbola ny soratra masina. Donc ny soratra masina zany le 5 livres de Moïse, Pentateuque sy ny mpaminany. Donc hatramin'ny Malaki zany. Karaha miteny zany izy hoe dinionareo ny soratra masina dia niresaka mikasika momba ny Ancien Testament Jesosy eto. Dia ozy izy heverinareo fa ataonareo fa ao no ananareo fiainana mandrakizay. Zany hoe nanjiosy zany mamaky soratra masina tamin'izany. Mieritreritra hoe ndray fiainana avy amin'ny testamenta taloha izy. Fosy Jesosy ireno manambara raha vao tsy manambara les révélations voarainareo amin'ny soratra masina dia tsy mitondra fiainana. 9:7 kanefa tsy mety manantona ianareo. Zany hoe tsy ny ahitana ny azahoana fiainana avy amin'izay vakiana tao amin'ny soratra masina dia tsy maintsy manondro sy mampanantona anao an' Jesosy, tsy mampanakaiky anao an' Jesosy ary mampiombona anao am' Jesosy. Zay vao tanteraka ilay fiainana. Donc ny fiainana zany ao amin'ilay testamenta vaovao, firaisana am' Jesosy, fiombonana am' Jesosy, manambara an' Jesosy. Misaotra tompoko. Eny tompoko. Ny fanontaniako zany tsy le olona tsy le zavatra iankofana fa ny toerana iankofana miova mihitsy zany fanontaniako le toerana iankofana. Jesosy Kristy zany ny teny hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ho avoany aho. Izy koa mbola ny teny Andriamanitra hoe eo amin'ny toerana izay tsarovano ny anarako eo no anatonako anao. Zavatra nisy nefa atao mijaona toko 7 hoe ianareo tsy mivavaka amin'ny tendrombohitra intsony fa mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tiako fanontaniana somany atika za zany tena mivavaka tendrombohitra mihitsy zany hoe le fivavahana tendrombohitra ny angako zany dia zao fiakofana fitambazana. Satria rehefa misy zavatra manery na zavatra ho tanjon'oratrarina dia lasa mifadianina miakohoka ny tendrombohitra. Dia ny tiako fanontaniana petraka zany dia zao tsy dia ilaina ve zany ny fiakofana ny tendrombohitra ny fivavahana tendrombohitra satria be da be mihitsy mametraka ny fivavahana tendrombohitra io ny fiangonana amin'izao fotoana. Misaotra tompoko. Eny ary tompoko. Zao ny tiany Jesosy ho tenenina dia zao tsy toerana fa olona. Ianao sy Andriamanitra fa tsy toerana. Jesosy zany tsy te metraka mihitsy ny hoe misy toerana manokana masina enony kokoa mihoatra no ny olona masina izay miantso azy. Satria raha miresaka izy ny hoe amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia manambary Jesosy ny lanjan'ny fisiny ao anatinao sy eo amin'ny fiainanao mihoatra no izay toerana heverinao fa hifankahitanao aminy. Ny testamenta vaovao zany dia zao tsy olona mitady an'Andriamanitra any amina toerana fa ny fahatsapanao ny lanjan'ny fidinan'Andriamanitra mitady ianao. Rehefa tanteraka ny famonjena nandrain' Jesosy tsika dia manana ny fanahiny ato anatsika. Zay mahatonga ny tompony teny ary indrino ny varavaranao dia mivavaha dia le Andriamanitra mangingina ny amaly anao mangingina. Le zany tsy voatery hoe natendrombohitra fa le fisainana mihitsy ny hoe rehefa natendrombohitra dia any nenino Andriamanitra kokoa. Zay le sampy zay le sampy. Satria zay Jehovah Jireh any atendrombohitra no isehoan'Andriamanitra. Hitanareo misy zavatra kely izy fa ny anatintsika any. Nefa mamily lalana amin'ny fiankofantsika ho eo amina toerana everintsika fa misy Andriamanitra. Nefa ny Andriamanitra tsy eo amin'ny toerana fa ao amin'ny olona. Ny ilana ny assemblée sy ny fiangonana ao anaty fivoriana ka mahatonga ny boky ny Hébreu milaza hoe zamafoy fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaony sasany. Satria ilain'Andriamanitra koa manety tena ny olona tsy hoe miandry an'Andriamanitra any an-tranony fa tonga mifandray ampo
maneho hoe fahafenoana ao anatin'ny hery, misy hery ao anatin'ny union. Dia zay mahatonga Jesosy miteny mba ho ray ihany izy rehetra. Ilainy Jesosy tiany zany tsika mifankaty, raha tsy zany tsy misy zao fiombonana hoentin'ny président zao. Hoe mampiray antsika eto amin'ity toerana ity, hitadiavantsika n'Andriamanitra miaraka, iombonantsika tena hoe tombontsika ampona bebe kokoa. Satria ao anatin'ny union ohatran'izao nisehoany fifampizarana, amoahan'Andriamanitra fahamarinana, mba hisehoany bebe kokoa ao anatin'ny enseignement na fampianarana zay voaraintsika tsy raharay avy any anaty amin'izay nomen'Andriamanitra fahafanana tanteraka an'izany. Fa le izy zany tsy hoe fotana makany an-tendrombohitra, fa raha makany mitady concentration ohatrany hoe any zany zao mba mety mifantoka fa tsisy olona kokoa any fa any angamba hivavaka dia mandany an-tendrombohitra raha any ny afahanao miona amin'Andriamanitra fa aza mieritreritra mihitsy raha tsy an-tendrombohitra tsy valiana, na hoe raha tsy an-tendrombohitra tsy ahita anazy, na hoe mivavaka tendrombohitra tena mahery vaika, tsy mivavaka tendrombohitra mahery vaika fa Jehovah Jireh zay. Jesosy niteny tsy eny an-tendrombohitra ntsony dikan'izay izay nekeny Abrahama no nitoeriny Jesosy, satria le efa nahazo fahamarinana communionao sy Jesosy sy ny fanahy masin'Andriamanitra, fa tsy toeriny tadiavanao n'Andriamanitra tsy hita. Tompo koa azadiny fa efa nilaza fa ny fotsika nitahiry tsara indrindra irin'Andriamanitra ho rakitra hitoeran'ny fanahany azahoany aina ao anaty fiombonana amin'ny fiarahany amintsika. Naiza misy ianao dia ho tsapanao fa ho eo izy, ho ao anatinao izy ary andrakotra anao izy. Saotra tompoko. Anampiana kely an'izay sy efa mamarina moa tsika. Raha izao zay hoe any an-tendrombohitra dia traindray to dia tsoriko ty resaka ity zao tsika pasteur zany te hanentana amin'ny fiangonana mba hanatrika an'ilay programme, dia asiantsika hoe any mihitsy ianao no enono fa tsy eto. Zay zao dia efa difotsika satria tsy toerana le izy. Na ihany koa mety hitentsika hoe tongava ty am-piangonana fa za mihitsy nivavaka ao anao fa tsy vitanao no mivavaka rery. Zay koa zao diso, satria tsy enao hivavaka ho an'ny hafa no malian'Andriamanitra ny hafa, fa izy mihitsy tian'Andriamanitra hifandray aminy. Mbola izy koa programme avavaka eny ambony sambo eny no tena mampangina rivotra, dia ahoana zany ny any amin'ny toerana tsisy rano? Hitanareo amin'izay ve le izy? Zay le tenen'ny pasteur atao, tsy hoe tsy ilaina le makany an-tendrombohitra. Raha any no ahitanao hoe any no ohatran'ny mangina fa any no afahako tena mifantoka, mety, fa tsy midika hoe any no tena amaly anao Andriamanitra. Fa misy ao anaty korotana izy mbola afaka miresaka amin'Andriamanitra, dia indraindray ary ohatran'ny efficace kokoa raha. Zay le izy fifandraisantsika. Iny amin'izay solution an'izay, tsy lieu le izy fa communion. Tainy Jesosy. Mangataka ny président amin'izay ngamba ny amarana amin'ny vavaka sy tsodrano tompoko afatsika miditra amin'ny programme manaraka sy hidirantsika amin'ny programme ho amin'ny hariva. Dia hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy sika ny amin'ny rahantsika teto tamin'izay tapany marain'izay ho voninahitra Andriamanitra irery. Saotra ny tompo atsika ny amin'izay fampianaran'izay dia afaka foana tsika midinika amin'izany ny amin'ny fotoana rehetra mba mafiorina ny fandraisan-daritsika amin'ny fanompona. Zao anao fankalazana an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra koa moa zany Andrinamanitra, teny malagasy koa zay, fa ankalaza ny Jesosy Kristy tsika avy any Nazareta amin'ny alalan'ny fanatitra. Zay mihitsy ilay izy dia andao anao an'izany tsika. Io zany misy fandaniana foana na missionnaire reto na zao trano zao fa ny tompo ame fahendrena amin'izay ampiasana azy. Andao tsika iomanany amin'izay, mahatsara foana ny manome. Maro moa tsika tsy nanao fa androany tsika mba manao. Dia aiza moa le mpihira, aiza moa pasteur anatra teo. Andao tsika mihira zany dia ao anatin'ny hira no anaovana an'izay atao trano moa zany ranabavy Lisety. Ranabavy Lisety, aiza le efa anaovana azy eny. Say pasteur nareo atao trano. Nareo atao trano zany dia anatazana azy dia tapitra ny rafidy arana ataon'izy reto dia mangataka ny aiza moa zany pasteur Randria. Anao mba ianao mivavaka mamarana indray sady mivavaka ho an'ny sakafo sy misaotra ny tompony amin'ny fanatitra izay ataontsika. Ao ary nareo avy dia afaka lefiny zany andaontsika hitsangana dia sady manao ny fanatitra zao manao ny hira fidarana anatin'izay zany.
programme andrasany teo moa zany aorinan'ny fiarahantsika amin'ny sakafo zany misy ilay fifanasa-tongotra ihany keo afahantsika midio anatrehan'ny tompo, midio anatrehan'ny fonony tsirairay. Zay mihitsy ny heviny ary manompo tandindona any io fa fanompoana isan'andro ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika manompo an'Andriamanitra. Amin'ny fifalinana naterantsika fanahitra ho an'ny tompo. Dao eo am-pitsanganana iara iteran'i Jesosy tsika dia afaka manahitra ny fanahitra avy hatrany. Tsy misy rehareako afa-tsy anao Jesosy io. Sanasi di fiainantsita indre faresina izao tontolo izao dia mahita fefanitsangana no faofatsika ho azy tanatsika sambatra ao Jesosy manananao tompony hery sambatra ao Jesosy miankine ho antratrana Alleluia. Ao faifay ny tananao raha faly anao tamin'izay zavatra rehetra vita reto tamin'ity maraina ity. Amen. Tena tiantsika Andriamanitra, tiantsika Jesosy. Za dia tena mahatsapa an'izany mihitsy satria nanao nomeny fampianarana tena ahafahantsika mandeha mahitsy manantona azy tsy ho diso lalana. Dia inona moa ny tanjona? Handova an'ilay fiainana mandrakizay. Naniraka amin'ny mpanompony tonga teto izy. Tiatiafa anao raha faly amin'izany sakafom-panahy nomeny Jesosy anao zany. Hatramin'ny maly aho zany efa teto dia ozy aho hoe Andriamanitra tena navanao tsy taraiky tsy diso fa afaka nanatrika an'izao seminera izao. Satria misy tenin'Andriamanitra tokoa ny amin'ny Osaiany milaza manao hoe faringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tena mila manam-pahalalana mihitsy tsika mba hisafidy
hoe iza tokoa le Andriamanitsika fa tsy Andriamanitra angano n'Andriamanitra tsy izy. Fototry ny fampianarana tamin'ny zany rehetrarehetra zany ka dia misaotra nareo mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra fa tena nanetry tena tokoa ary tsy nitandro sasara nareo ny rany ka dia nanatanteraka an'izany iraka zany dia ny Tompo Jesosy ange momba anareo hanome anareo hery hatrany fahasalamana amin'ny androm-piainareo iray manontolo dia enga koa anie dia tsika mpanompon'Andriamanitra rehetra zay nandray zany fampianarana zany tsy ho azy mirahalazy ireo ihany mpanompon'Andriamanitra lehibe ireo ihany no andray zany fa itsika koa anely an'izany any amin'ny fitandremana rehetra zay ataontsika any. Amen. Nanao fanatitra moa tsika teo dia andaontsika hivavaka ataontsika zao zany dia ho amin'ny fanatitra dia isaorantsika n'Andriamanitra ilay vita tamin'ny maraina teo dia aperakitsika ampelantanany koa ny toiny amin'ny raha riva ary koa ny andro moa efa atoandro dia sakafo koa dia efa aperakitsika ampelantan'Andriamanitra koa zany sakafo zany. Amen. Andahoaritsika hiara hivavaka. Ry Ray Masina tsara indrindra ny saotra sy ny dera ary ny laza dia atolotra io anao rery ihany ary aoka kosa ny fiadanana avy aminao anenika anay Israray avy sy ny ankonanay. Raha tonga teto zay dia amin'itoandro ity dia nomenao ny sakafo ny panahy zay tena sahaza ao anay tokoa, ahafahanay atanjaka, ahafahanay ahery, ahafahanay hanompo anao hatramin'ny farany, indrindra fa nanao ny sitraponao fa zay manao ny sitraponao ihany no andova ny fiainana mandrakizay fa zao fiainana zao sy ny filany dia mandalo ihany fa zay manao ny sitraponao rery ihany no andova ny fiainana mandrakizay ka dia nahazo ny sakafo azahoana hery zay tamin'ity androany ity dia faly sy ravo manoloana an'izany raha faly sy ravo zay dia araka ny tenao za miseho foana eo amin'ny lohako zay tona mpanatitra nitondra zay mifanatitra tsara indrindra sy tena kasitrahanao dia mifonay na hanome anao miliara million maro zay nefa maloto ny fonay tsy mendrika anao ny fonay tsy mandeha araka ny sitraponao ny ato anatinay tsy manana fahadiovana tsy ankasitraka an'izany mihitsy ianao fa zay manana fomadiozanao sambatra fa izay no ahitan'Andriamanitra koa nentinay ny fanatitra koa Tompo hoentina kasitrahanao satria notahinao ny fiainanay, notahinao ny fahasalamanay, notahinao ny asanay, notahinao ny fotoana teto tamin'ity andro androany ity dia nitondra zay sompony tamin'ny tahinao anay raisy hoeny Jesosy ho isy ny anitra ankasitrahanao ka zay rehetra nanatanteraka zany amin'ity androany teny Jesosy dia anao ny anambina, ianao ny anome azy zay rehetra ilainy. Isaorana anao ny asa lehibe zay nataonao teto tamin'ity tapany maraina ity satria voky sakafo izahay. Misy ihany kosa nefa ny sakafo atokana ho an'ny nofo satria efa atoandro ihany ny andro nefa nomaninao vary sy laoka ka dia isaorana ny mpikarakara ary zany fikarakarana zany tsy vita raha sy ianao koa no nitahy ka dia ianao nitahy aloha nomena fisaorana sy voninahitra voalohany indrindra ka raha ihinana zany sakafo vomana zany ery zay avy eo ho an'ny nofona iso amin'ny vatana indray dia aperaka fiainao ampelantaninao sady zany ahazo hery ahazo tanjaka avy amin'izany sakafo nofo zany zay hoentinay manatanteraka ny asanao hoentinay koa mitory ny filazantsara mba hampandroso ny filazantsara eto amin'ity tanàna n'Antsirabe ty dia ho tanteraka eto amin'ity tanàna n'Antsirabe ty ane Jesosy Tompo ny fifoazam-panahy ahery dia ahery amin'reto mpanomponao be dia be zay manaika andeha araka ny sitraponao sy araka ny lalanao dia efa misaotra anao sady zay raha eo ary aperaka fiainao ampelantananao sady koa ny tapakandro arivanay amin'ity androany ity amin'ny anarana aherinao na Jesosy Kristy Tompo nanaovana zay mivavaka izany alleluia iaraka ika isika amen.